Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, Andriamanitra avo, Andriamanitra masina, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra mpamindra fo, loharan'ny fahatsarana rehetra. Tonga eto izay Andriamanitra, ame voninahitra ny anaranao. Tonga eto izay anatanteraka ilay antom-panamboaranao tsirairay avy, satria anao efa nilaza fa izao olona noforoniko ho ahy izao no anambara fiderana ahy. Dia eto Andriamanitra, tsy mpitazana fotsiny izahay rehetra, fa ho mpandray anjara amin'izany fiderana ilay tompony tompo sy mpanjaka izany. Mety hanandra-tanana izahay, mety hitehaka izahay Andriamanitra, mety hiobo ny vavanay Andriamanitra, fa ao anatin'izany ny fonay dia mifantoka aminao rery any Andriamanitra. Tsy misy mendrika omemboninahitra mihoatra noho ianao, tsy misy mendrika no deraina mihoatra noho ianao Andriamanitra. Fa ny lohalika rehetra dia anaiky sady andohalika eo anatrehanao. Ny zavaboary rehetra dia manaiky ny fahalebiazanao. Misaotra tompony amin'ity fotoana ity, fa namanana fahanirina tsara be tahaka ny ahoana ry izahay, dia rehefa tsy ianao manatanteraka izany, dia tsy maefa na inona izahay. Ianao Jesosy efa niteny an'izany mihitsy fa raha vao misaraka aminao izahay dia tsy mahay manao na inona. Ka amin'ity fotoana ity Jesosy dia raisindray ny toeranao, raisindray ny toeranao amin'ilay toerana tsara indrindra eo amin'ny fiainanay Andriamanitra, toeran'Andriamanitra tsara indrindra, toerana mandrakizay, toeran'ny fanapahana amin'ny anaranao mpanjaka avo indrindra, ilay avo masina tsy miova ho maty sy aneo ary mandrakizay nanaovanay zavavaka izany. Alleluia, amen. Dia tsika mbola hitehaka ho an'i Jesosy raha sitraka ao, hitehaka rehetra ny oby, ny alleluia, ny fiderana dia ho an'i Jesosy irery ihany. Amen. Sokafantsika bokintsika amin'ny Salamo fa 7 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Salamo fa 7 ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miderahan Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrampony. Aoka hanao izany ny navotany Jehovah, dia izay navotany ho afaka tamin'ny tanany fahavalo. Sy nangoniny avy tany amin'ny tany maro dia avy tany antsinanana sy andrefana ary tany avaratra sy ny tany amin'ny ranomasina. Amen. Andeha ho tanterahantsika izany ten'Andriamanitra izany androany, tsy ny fiaviantsika fa ilay antony pahavelomantsika tsirairay avy dia ny hanome voninahitra an'Andriamanitra. Amen. Aoka ny fisitsika tsirairay avy hitoetra sy hipetraka eo amin'ny tena antony mahizy azy. Ny zavatra anankiray rehefa tsy mipetraka amin'ny toerany mahizy azy dia tsy afaka ny havita ny asany. Tahaka an'izany koa izao sy ianao, rehefa tsy mijorotsika eo amin'ilay antom-piantsoana sy antom-pamorona an'Andriamanitra dia tsy azo antoka fa havita ny asany. Androany dia aoka fotoana anankiray hipetrahantsika eo amin'ilay toeram-pamoronana, eo amin'ilay toerana sy antony namoronana Andriamanitra antsika tsirairay avy, dia nipetraka ho fiderana an'Andriamanitra ny fitsitsika. Andehantsika mbola no hivavaka raha sitraka ao, hivavaka tsika tompo ety androany. Ampiasao Andriamanitra amin'ny sitraponao. Ianao ilay maniraka Andriamanitra, aoka anao nitarika, aoka anao nitondra, aoka anao nitantana, aoka anao no ampianatra, aoka anao no aneho ny fahatsaranao eto amin'izao fisiko izao Andriamanitra. Tiako ianao Jesosy azo aina tanteraka amin'ity fotoana ity, ka tsy hisy zavatra anelingelina ny fampiasanao anahy androany Andriamanitra, fa eto ilay toeram-panitsiana, toeram-panamboarana, toeram-pananganana, toeram-pamoronana, toeram-panavaozana, toeram-panasitranana izay iaonako aminao indray Andriamanitra. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Alleluia. Ataontsika ilay hira, misaotra Jesosy. Anatin'izany dia tiako ianao raha sitraka ao, anana toe-po feno fisaorana mandrakariva, anana fo feno fisaorana amin'ny fotoana rehetra, anana fo mitodika amin'i Jesosy amin'ny fotoana rehetra, anana fo tena mifandray amin'i Jesosy amin'ny fotoana rehetra.
fo mifandray am Jesosy am fotoana rehetra. Haleluya, haleluya, haleluya. Manao Andriamanitra no zay rehetra efa nataonao sy mbola ho ataonao Andriamanitra dia fisaorana ianao zany. Haleluya. Tompo misaotra anao. Tompo misaotra anao, fa no mifahasoavanao nidrafonao vaovao isan'andro, nidrafonao vaovao isan'andro. Tsara amiko ianao, Tsara amiko ianao, zay rehetra nataonao, izay rehetra nataonao, tsy voatanisako tsy Jesosy, voatanisako fa maro. tonga Misaotra anao, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. misaotra Jesosy, Misaotra anao, misaotra anao, misaotra indrindra Jesosy, misaotra Jesosy, zay rehetra nataonao, izay rehetra nataonao, misaotra anao, misaotra indrindra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra anao, misaotra anao, misaotra Jesosy. Luzere Natal, misaotra Enao no akalazaina eto, enao no deraina eto, tsy misy anarana hafa omena voninahitra Andriamanitra ankoatry ny anaranao Jesosy Kristy, le zanak'Andriamanitra velona. Halleluja, raha afaka mitehaka ianao, raha afaka miorakoraka ho azy. Halleluja, halleluja, halleluja.
miangavy anao zay raha ohatra ka vavao aminao ny fotoana tahaka an'izao dia tsotra fotsiny ny teninay hoe jereo Jesosy aza mijerenay fa olombelona mitovitsika fa zay te hitarika aminao fotsiny hoe Andriamanitra Jesosy Kristy ny tompo sy Andriamanitra ary namonjy anay izy zany mahatonga anay te hitonanao koa ao amin'ny fanjakany hoe ao amin'ny Jesosy no misy ny fiainana, ao amin'ny Jesosy no misy ny fananganana, ao amin'ny Jesosy ny faharavana mody fananganana indray amen. Ka ninninona potipotika sy ravarava amin'ny fiainanao miangavy anao adonoy ny zavatra rehetra fa ny fantoy androany dia tsy maintsy mahita ny Jesosy amen. Dao tsika hideraza androany hideraza fotsika rehetra. Alleluia. Que o amburi seja fechada, se o avisar na cudiane, e só te assinhada, se iluminaita, ali de fanzaga, não manja quizai, manja quizai. Petra que o amburi seja fechada, se o avisar da cudiane, e só te assinhada, se me cuidaita, aí me faz a cara, não manja quizai, manja quizai. Sanja siniata, sini buninaita, ani franza kana, manja kizai, uana diamanita, sini zana kuti, manja kizai, manja kizai. Sanja siniata, sini buninaita. Fantakana, manja kizai, uana diamanita, sinizana kudi, manja kizai, manja kizai. Ba-da-dum-bum-ba, ba-da-dum-bum-ba, ba-da-dum-bum-ba. Santa siniata, sini buninarisha, ani fantakana, manja kizai, uana diamanita, sini zana kuti, manja kizai, manja kizai. Santa siniata, sini buninarisha, ani fantakana, manja kizai, uana diamanita, sini zana kuti, manja kizai, uana diamanita, sini zana kuti, manja kizai, uana diamanita, sini zana kuti, manja kizai, Tuzatsika tiaka ho an'i Jesosy rery ihany.
Tov mafan Jesosy afaka mipetraksika tompoko. Alleluia. Afaka mipetraksika. So tsika dia andray manokana ny rantsana avety Tranom-pokonolona andray anjara manokana ho voninahitran'Andriamanitra ao anatin'ny zaretra zany dia zao nabetsaka aza ny rantsana ny tena dia anankiray ihany. Amen. Kristy tokana dia rahantsika rehetra na avaiza anao na avaiza na aiza anao na aiza mandresy mahita an'izao fotoana izao dia aza adiny fa misokatra be ho anao foana ny fon'i Jesosy ary mbola tsy tara raha androany ianao ny hanolo tena ho azy a dia dao tsika ity haika ho an'ilay tompony tompo sy mpanjakampanjaka sady naraisantsika ihany koa mpandray anjara manaraka amin'ny anaran'i Jesosy a. Alleluia. Raha toka falenao dia mite hafa, raha toka falenao dia mite hafa, raha toka falenao, raha toka falenao, raha toka falenao dia mite hafa, raha toka falenao dia mite hafa, raha toka falenao dia mite hafa, raha toka falenao, raha toka falenao, raha toka falenao dia mite hafa. Tiaksika ho an'i Jesosy. Tain'i Jesosy daholo. Famadika kely fotsiny fa misy fandaminana. L'équipe avy any Andriapotsy aloha no avy meloha. Alléluia. Tiaka mafy tsika ho an'i Jesosy. Mandroso pasteur azafady. Tain'i Jesosy daholo tompontsika rehetrarehetra. Mandra-piandry ny fiakarana reto ekipa reto avy ato aoriana ato a dia anao tantara kely aho antsika rehetra telo. Ndray andro ireo olona dia nisy mpanjaka namory ny vahoakany ary tena tiany ny vahoaka izy. Dia io mpanjaka io rehefa mitsapa an'izay fitiavany vahoaka izay dia mivory ao kalamanjana ohatran'izao zany a. Dia eo ny vahoaka miorakoraka tianay ny mpanjaka, tianay ny mpanjaka. Ndray andro taoriana kely izay narary ilay mpanjaka. Rehefa narary ilay mpanjaka dia mbola teo ihany rehetra nivory ny vahoaka rehetrarehetra ny ambany lanitra ary nantaniana iza ty amin'ny mpanjaka niorakoraka rehetra za ty amin'ny mpanjaka izy rehetrarehetra samy nioraka. Dia ozy izy mimpanolontsaina hoe eny ary a satria ny mpanjaka marary ny fony a mila olona ray izy akana fo hanolona ny fony amonjena ny ainy. Rehefa nandeha ny fotoana dia izao ny amantarana nareo rehetrarehetra fa fantatra fa tia ny mpanjaka fa olona ray andefasana an'ity volona kotia izay hipetrahany eo amboniny izay nanolotra ny fony ho an'ny mpanjaka. Nandeha amin'izay ny fotoana nalefa ilay volona koa ho eo ambony lohan'ny olona dia izay hipetrahany no akana ny fony satria tia ny mpanjaka andrehetra. Inona zavatra niseho rehefa teo akaikin'ny olona kiray ilay izy dia nitsofony foa fa tsy aty ianao any mianjera. Nankeo amin'ny olona anankiray ihany koa dia nitsofony ary tsy nety hipetraka teo ambony lohan'ilay olona tsirairay ilay volona koa. Inona ny antony? Maty ny mpanjaka noho ny tsisy namaly nanaiky hipetrahan'ilay volona koa. Ny tiana ampitaina amin'izay tia antsika Jesosy. Ozy izy niteniny any amin'ny Jaona any hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany. Mino fa ianao tonga eto araka ny teny ao amin'ny Koritianina hoe ny fitiavan'i Kristy no manery anay izao ny hevitray maty Kristy amonjy ny olona rehetra, maty ihany koa izay rehetra amonjy ny hafa. Noho izany anao ny hira Andriapotsy noho ny fitiavan'i Jesosy manesika azy ireo. Saotra tompoko tahin'i Jesosy tao. Miari, eu não me
Any amin'ny 100 kilometatra miala eto reny ary teneniko anao sacrifice nataon'ireny olona ireny. Nisy olona nandeha bisikileta niala avy any tonga eto. Raha natsiarotsika heritaona ohatr'izao nanikafana ny sampana tany Andriapotsy dia androany heritaona androany dia nanapa-kevitra ry zareo hoe hiakatra ho any Tranom-pokonolona daholo izay amin'io fotoana io akalaza ny faheritaona miteka mafy be ho an'i Jesosy tsika. Mahafinaritra be ty fotoana ty satria miasa Jesosy. Alleluia. Atsangako fohifohy ato aminareo eto zay sampana efa ano any. Makataka manokana ny ekipa avy any Kadinondry sakay. Mba pitsakana kely mba ho hitan'ny olona rehetra. Raha avy any Antananarivo nareo dia tsy maintsy mandalo Kadinondry sakay misy mpiara-manompo amintsika ao ary sampana hvkl-mission. Alleluia. Teka ho an'i Jesosy. Ny ekipa ny solotena avy any Apefy mba pitsakana kely tompoka azafady. Zareo koa efa manana vondrom-bavaka ao Apefy dia efa manomboka fa taio Jesosy fa ho avy tsy ho ela. Eto koa hitsangana eto izy rehefa avy eo solotena Soavinandria fa ho ampiakaritsika vetivety aloha ny ankizy avy eto Tranom-pokonolona anao fiderana anankiray. Alleluia. Teka ho Jesosy tsika. Teka mafy be tsika ho an'i Jesosy.
mafimafy teka. Retour. Retour.
nafinaritra be ve ny fotoanantsika mandry saotra Jesosy fa zaraiko zavatra ray nareo rehefa tonga eto Tsiroanomandidy dia mandalo amin'iny amin'ny lapan'ny tanàna iny amin'ny tsena iny dia isaky mandalo ahako tao anatina tsy haiko na firy taona zay dia mahita olona be dia be dia zao foana ny tatapoka Jesosy ahoana no ataoko an'ireto olona be dia be reto fa mila vonjeny reto dia efa nitady ny fomba rehetra zany hoe dia hanangana bafy leto dia hitory teny eto dia ny zavatra tsapako zao reko hoe afanapo tato anaty le izy afanapoko le izy fa tsy mbola programan Jesosy fa le omaly vao programan Jesosy dia haitsika ny resaka maly hoe misy mazava fa ny zavatra tiako zaraina amintsika foy dia zao raha namorona tany amin'ny Genesis toko voalohany Andriamanitra dia ny andro voalohany dia ny mazava no ny foronina dia rehefa vita dia ozy izy hoe hitan'Andriamanitra fa tsara izany dia nisy hariva nisy maraina zany hoe nisy aloha ny hariva maizina zay vao nisy ny maraina dia ozy hoe hitan'Andriamanitra fa tsara zany androany tonga eto ianao ninninona zavatra mety maizimaizina eo amin'ny fiainanao dia Andriamanitra ny teny tsara hono zany raha tsy misy ny maizina tsy misy ny mazava miandratra fotsiny an'Andriamanitra tonga eto androany manantenany Jesosy androany fa zao ao anatin'ny maizina isy mazava hiposaka androany amen ho an'izay tsy mahafantatra misy ny vondrom-bavaka hvkl-mission eto Tsiroanomandidy isak'alahady maraina amin'ny folo etsy amin'ny gare routière misy hoe école privée la russe vavady mavomavo be io dia ao ny fotoam-bavaka misy anay isak'alahady dia manasa anao ho antsika zay eto Tsiroanomandidy tokava ao anatin'izany fotoana zany dia tahaka ny sakafo ny raisinao tao anatin'ny 2 andro no raisinao ao tain'Andriamanitra manasa ny pasteur Serge mivady atompoko azafady mandrosa ty ekipa ny Soavin'Andriana teka mafy be tsika ho an Jesosy mandra-patonga andro zareo ety alleluia avy atsapatika tompoko azafady zany hvkl ny Soavin'Andriana zany tamin'ny 2017 no nisokatra après ny Rallye de miracle tany Soavin'Andriana dia reo ry zareo vavolombelona mbola mijoro zany asan'Andriamanitra zany hatramin'ny androany mandroso tompoko dia mbola faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy indray mifankahiteto amin'izao fotoana izao voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany dia anolotra hira indray izay avany Soavin'Andriana amin'izao fotoana izao dia hoe tsy misy fatiantoka manaradian'i Jesosy ny zavatra tsapa zany eo amin'ny fampona dia zao hoe tsy mbola nisy fa tiantoka zany mihitsy ny fanarahana dia any Jesosy hatramin'izay dia ho ataonay ankira izany fahatsapana zany hoe tombony foana miara-dia amin'ny Jesosy vitsivitsy moa zay ny tonga eto fa amin'ny manaraka angamba raha mbola misy ny fotoana eonana dia mety betsaka amin'izay zay ny tonga eto amen no tonga anatrika ny raloha tahaka izao Fitiavan'Andriamanitra manaradia ny Jesosy tena sambarambe maivana ny entako tsy misy Fitiavan'Andriamanitra manaradia ny Jesosy
sambarambe maivana niendatu tambate walu mairata wakiti tambate walu mairata wakiti deira irawe haleluya haleluya dina sambarambe maivana niendatu batite sosi isinuitara siaka levi parana isotutuza izaniza upangaga timizia batite sosi isinuitara siaka levi parana isotutuza tambate walu mairata wakiti tambate walu mairata wakiti deira irawe haleluya haleluya dina sambarambe maivana niendatu deira irawe haleluya haleluya dina sambarambe maivana niendatu Tranom-pokonolona makasitaka asikareta kuwa nianyona tetu. Alléluia. Misy olona faly ve eto androany e? Manasany chorale hiakatra to. Ndao tsika iaraka hitsangana hiteran'i Jesosy androany sy rehetra faly aoka iorakoraka mafy an'i Jesosy e! Alléluia. Kianza fidirani rai samia fafiabi fafinuni rai yenu andresa nelefana mapi fankatia mapi fantrai kianza fidirani rai samia fafiabi fafinuni rai yenu andresa nelefana mapi fankatia mapi fantrai atsikireta Apela wasulaka Fitiavan'Andriamanitra Lepazaka Lipazaka Asanja Tompeu Tsararinja Ile tupu Tsararinja Apela wasulaka Fitiavan'Andriamanitra Lepazaka Lipazaka Asanja Tompeu Tsararinja Ile tupu Tsararinja Eu anchianza Fitiavan'Andriamanitra Nefa tudo su Alandani chawe Eu no tuera na majakisa Ami pifalina Awa chanu jaye Eu anchianza Fitiavan'Andriamanitra Nefa tudo su Alandani chawe Eu no tuera na
fanina aotranondra sikereta Apena wazuraka Ifiterana Napataka nipataka Asanja kombe usara nitra Ile tuputike Ile tumusari jinja Apena wazuraka Ifiterana Napataka nipataka Asanja kombe usara nitra Ile tuputike Ile tumusari jinja miantso anao aho te iaona aminao Andriamanitra hitanao ny fon'ny olona tsirairay avy izay tonga eto Andriamanitra hitanao Jesosy ireo olona rehetrarehetra izay tsisy navahanao fa nanoloranao ny iainao na dia ao anatin'ny fahotana farak'izay ratsy indrindra ary tsy tonga eto ianao Jesosy handatsy anay tsy tonga eto ianao Jesosy hanendrikendrika anay tonga eto ianao hanangana anay ka zany fahazavanao mahagaga zany zany indra fonao zany Jesosy eo lay teninao milaza hoe ny fahasoavako dia avazoko isamaraina ny famindrapoko zany Jesosy ny fikiranay ka sahinay manatona anao androany satria efa vitanao raha tao ny famonjena efa noefainao ny vidy ny fahotanay eny Jesosy manatona anao zay amin'ny fofeno etaeta misokatra ho anao tanteraka Andriamanitra miantso anao ataontsika rehetra hiarirana zany Andriamanitra akao hira mifonao rehetra ianao Andriamanitra tsy mafy izy miantso anao aho miantso anao aho te iraona mina tao hira itsika Andriamanitra
zay ao ampony Jesosy ahita sy atsapany fitiavany anay efa renay ombieny zany teny zany hoe tia anay ianao Jesosy fa androany ny angatanay aminao amin'ny alalan'ny fananao masina zay ratsy atananao ao kaikasika ny fona tsirairay avy ianao manomboka amin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra Andriamanitra ao ka hatsapa zany fanatrianao zany fa eto ianao fa raha misy rona telo mivory amin'ny anarako ny tenao tompo dia eto ampovoaninay ianao androany ianao makatamy Jesosy hoe fa namasinao milanao milanao ny tontolo mpiainako rehetra tsy sinina aiko Andriamanitra tsy sinina vitako Jesosy eo fa ianao ny mahefa ny zavatra rehetra ny fahaizantsika olombelona ny fahatakarantsika dia misy fetrany any eny fa na ny zavatra everintsika fa atsika ara dia tsy atsika akory io tenanao io dia tsy anao ny ty tenako ity dia tsy a fa nisy nahary azy aokontsika hiverina amin'ilay pahary atsika amen fa na io midiny anao ka fenoy tanteraka rako vinyerinao bandetsy oreraka fa na io midiny anao ka fenoy tanteraka rako vinyerinao bandetsy oreraka lazao tena milanao tontolo mpiainako tsy mahefa nininona raha tsy eo ianao raha tsy eo ianao fanerinao reriany nomba mampatanjakay raha mandresy ao tendoianao
Andriamanitra dia matoky eo amin'ny fiainantsika senao Andriamanitra. Ozy ianao hoe mety ozy izy ianao anatin'ny fonao anatin'ny sainao hoe ahoana moa ny sainao mihira hoe mandresy dia noho ianao nefa ny zara voafatitry ny aretina, zara mbola be da be ny zavatra iainako mavesatra amiko. Dia hiteny ianao androany hoe nisy Andriamanitra namorona anao, dia ny fototra ahafahanao miala ao amin'io zavatra mavesatra io dia Andriamanitra. Ny ilain'Andriamanitra nefa androany ny olanao ny mavesatra aminao tsy olana loatra amin'Andriamanitra fa izay ny mahandriamanitra azy. Fa ny probleman'Andriamanitra ianao tsy mitodika aminy. Androany dia ataovy fotoana androany iaonanao aminy. Fa ilay pahary ny zavatra rehetra no ny kiajy ny fisianao tsy afaka ny safidy akory ianao ny ray aman-dreny izay nitondranao, ny reninao izay nitondra taom-boaka. Tsy afaka ny safidy ny volon-koditra ianao, tsy afaka ny safidy ny fiavianao. Fa Andriamanitra nanamboatra anao dia fifalian'ny fony ny fisianao. Hoy ny teny hoe malala eo masoko ianao, be voninahitra ianao sadiko. Raha ozy ianao hoe aretina ve matoa ianao tongeto androany. Tsy mifanaperana ny aretina mahazo anao, tsy mifanaperana le olona niala taminao, tsy mifanaperana le olona nandatsy anao sy mety ozy izy ianao hoe nanisy ody ratsy aho. Ny fanaperanao dia Andriamanitra satria izy no efa fiandohanao ary Jesosy Kristy no efa ranao. Zavatra rehetra mety mandalo, nofo mety marary, fa ny tsy miala aminao mandrakizay dia Jesosy, ary izy no hitondra izany fiadanana izany eo amin'ny fiainanao. Izy ilay matoky loatra, ilay tsy manary anao amin'ny atsasadalana. Amen. Izay rehetra natompony teo amin'ny fiainanao dia tsy maintsy fitaina. Ny ilainy aminao androany sakafony fonao dia iona aminao manokana izy androany. Fa Andriamanitra matoky loatra izy ilay tsy manary anao amin'ny atsasadalana. Amen. Amen. Minoan'izany ianao aza iverinao akory hoe tsy olombelona nanasanao teto, fitaovana fotsiny any ireo olona nitaonanao, fa Jesosy dia hifankahita aminao mivantana androany. Amen. Hallelujah. Tami farani Andriamanitra mitaukanao oh batuklotanao tandawai batuklotatandispanatena Funau santo, funau santa mi vienaku, kitabaku angeti, batu klotanau tandawai. Lazam papa noi batu klotanau tandawai, batu klotanau tandawai. Sesoso, batu klotanau tandawai.
Socio, we die, we are
tiako ny feonao mitondray mamaky ny afo tiako mitondray mamaky ny afo ay mamaky ny afo anaty alinas akaiky aindrindriana fantatro fianao ny ray fantatro fianao no ray sisakaizako Jesosy wiray dunia tsarana nasayang nasaw natukana dewami di fiaynaku nasewdawai fatsaralos hinyana usakinilaina Sosio dunia tsarana nasayang nasaw natukana dewami fiaynaku nasewdawai fatsaralos Nasionawai fatsara lojena Isakin miaina Jesosio wirai kunya tsara nao Wirai kunia tsara Lela rehetra irana tokenao teo amin'ny fiainako Tokanao teo amin'ny fiainako avao sy mivoadinao ilazanao lazanao an'izany fitiavanao an'izany fatsara lo isakiny miainao isakiny miaina Jesosio Jesosio wirai kunya
vehivavy rehetra eto amin'ity toerana ity ilaza hoe natoky ianao teo amin'ny fiainana. Alléluia. Mazotoerana tompoko azafady. Mino fa tonga amin'ny fahafapo tanteraka ianao eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Ary androany alohan'ny zavatra hozaray kely dia misy fanitana nataoko ty. Be dia be eto Tranom-pokonolona ny manaraka ny hvkl-mission event. Dia manontany dia misoratra eo amin'ny écran eo le adresse dia afaka miditra mivantana isan'andro misy toriteny mandeha direct ao dia raisitsika le izy soraty misoratra eo amin'ny écran eo le izy dia afaka raisinao dia afaka manaraka isan'andro zay toriteny mandeha arahany any Antananarivo any dia eran'izao tontolo izao manaraka anio. Tain'Andriamanitra tompoko. Androany zavatra ray ny tiako tonga ao anatin'ny fonony tsirairay androany. Raha tonga eto zasy ianao samy manana zavatra ho antenaina avy amin'i Jesosy. Fa ny zavatra tiako tonga ao am-ponao dia izao ilatsaka ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra androany. Amen. Zay fahamarinana izay ny toetra eo amin'ny fiainanao ary hamaritra ny hoavinao mandrakizay. Tsarovy anefa fa zao amin'ny fotoana ilatsahany io fiteny fahamarinana avy amin'Andriamanitra io dia tonga ny feo hafa mamono ny feo io. Ndray andro tao anatina problème be ny vahoaka tany Samaria. Mpanjaka faharotoko fafito misy izay tantara izay satria tratran'ny mosary ny olona tao ary rehefa tonga ny mosary dia izao ny zavatra nitranga tsisy nininina azo hohanina tsony tao ary rehefa tsisy nininina azo hohanina dia tsy hitan'ny olona tsony fa ny andro fahafatesana sisy. Tonga ny mpanompon'Andriamanitra dia tonga Elisa mpaminany tamin'io fotoana io dia nilatsaka ny teny fahamarinana dia hoy ny voalazan'ny toko fafito andininy voalohany fa hoy kosa Elisa mihaino ny tenin'i Jehovah ianareo izao ny lazain'i Jehovah raha pitso toy izao dia ho sekely iray ny vidin'ny koba tsara to toeran'ny famarana ary ho sekely iray koa ny vidin'ny varory dia indroan'ny famarana eo am-pavadin'ny Samaria
fanamala ny lehilahin'Andriamanitra ilay mpanafika malaza izay nitenany mpanjaka tamin'ny tanany ka nanao hoe indrona dia anao varavarakely amin'ny lanitra azy Jehova dia isy izany va aroy Elisa indro hitany masonao indrindra izany nefa tsy mba hinananao. Amen. Latsaka ny fahamarinana faminanina vanon'Andriamanitra ny zavatra hitranga manoloana ny problème be tao an-tanàna. Rapitso ara-potoana le fotoana ny men'Andriamanitra satria ny apitson'io tokoa dia tena nitranga le izy. Fa teo am-pitenena ny Elisa dia nisy namaly. Samy fe hitranga ozy izy le miaramila malaza na dia izy varavarakely aza ny lanitra dia hivoaka eo Andriamanitra. Misy fiantsina zao tonga eo amin'ny fiainanao androany. Tonga eto zao Jesosy androany hiteny hoe sitrany ianao amin'ny aretinao. Amen. Dia ozy izy ny devoly hoe dokotera raha nilaza fa efa mena tapa-bolana sisy ianao dia ho faty. Iza no menao lanja le feo anankiroa dokotera sa izay nitenen'i Jesosy? Miverena amin'izay nitenenin'Andriamanitra. Valio ilay fiantsinana lefa ny devoly. Alleluia. Satria ozy izy Elisa n'izay nitsangana noho ny avy teo ho hitany masonao zany fa tsy isitrahanao. Ka ninona fiantsina lefa ny devoly androany mahatonga tsy finoana ao anatinao ao tsy ampitranga ny vokatra tian'Andriamanitra hitranga. Valio le izy. Amen. Sokafin'ny fonao androany miandratrahan'Andriamanitra amin'ity fotoana ity. Hiteny Andriamanitra zao rehefa aveo hiteny Jesosy. Hilatsaka ny teny fahamarinana ampiova ny zavatra rehetra hitranga tsy maintsy hitranga eo amin'ny fiainanao. Tapeny ny sofiny amin'izay feo hafa rehetra. Fa sokafo kosa ny fo ao anatinao ny fanahinao andray izay hafatra omen'Andriamanitra satria izay ny teny farany fahamarinana tsy maintsy hitranga eo amin'ny fiainanao. Mitiafa mafy ho an'i Jesosy andao andray ny mpanompon'Andriamanitra manaraka tsika. Alleluia. Falmerabatsika amin'ity marain'ity manonona fahasoavan'i Jesosy amintsika tsirairay avy. Matoa ianao tsy voasakana tonga eto tsy voasakana koa izay ny manin'Andriamanitra ho anao. Tiako ianao anatenan'i Jesosy androany. Betsaka ny hira, betsaka ny teny efa nandeha teo aza vela miala maina eto amin'ity toeran'ity izany. Eo am-toerana eo ianao tena sokafo mihitsy fonao hoe Jesosy tsy maintsy mandray ny anjarako androany, tsy maintsy mandray androany satria zao raha tonga eto ianao nefa tsy nandray dia tsy ho anao zany ty fivoriana ity fa androany aza melana ny tompo raha tsy nandray ianao. Atao amin'ny Lioka 7:20 misy tantaran'ilay lehilahy antsoina hoe Zakaiosy. Resika Lioka 7:20 tena andininy 7 dozy ny ten'Andriamanitra hoe ary nitady ahita an'izay Jesosy izay izy kanefa tsy afaka noho ny abetsahan'ny olona mifanety satria fohy izy. Dia niazakazaka ny aloha izy ka nananika aviavy izahany Jesosy fa efa andalo amin'izany lalan'izany izy. Jereo tsara tia lehilahy anankiray ity tena hoe nangetaheta fatratra izy hitady an'i Jesosy. Ny zavatra misy tsy ahitany an'i Jesosy satria ozy ny baiboly fohy kely izy dia tsy afaka ahitany Jesosy fa ny olona miazakazaka ahitany Jesosy daholo. Ay adininy fa Jesosy any amin'ny fonao izy no mijery fa tsy eo amin'ny halavanao na ny benao na ny kelinao na ny tsy any fa eo amin'ny fonao. Ka androany sokafo ny fonao. Aza vela hiala maina eto amin'ity toerany ianao androany raha tena tianao zany ho afaka zany. Ty Zakaiosy ity tena nafinaritra be eo amin'ny 5 dozy ny ten'Andriamanitra hoe fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe indro tompoko ny atsatsaky mifananako omeko amin'ny malahelo ary raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia honerako avy efatreny zany. Teony eo ihany Jesosy dia niditra tao am-pony Zakaiosy. Tsisy olona mahay manova olona fa Jesosy manova olona. Mety efa ela ianao te hiala amin'ny fahazaran-dratsy, te hiala amin'ny fitsangajangana, te hiala amin'ny fisotroana, te hiala amin'ireo zavatra be dia be izay na ianao aza efa leo any tenanao noho ny amin'izany zavatra izany. Fa tia Zakaiosy ity tsy nangataka tamin'i Jesosy ho vaina izy fa rehefa nangetaheta Jesosy izy dia namangy any fony Jesosy nanala ireo faratsiana rehetra. Raha ho avy any amin'irao lanitra Jesosy ny fonao ny jereny efa afaka
ve le faratsiana rehetra, efa afaka ve le loto, efa afaka ve le fankalana. Fa rehefa afaka izay dia anisany nasaina amonjy izany fanasana izany ianao. Tsy afaka rery ianao fa mila ny Jesosy ny ilainao hanafaka anao. Rehefa tianao no afaka amin'ny fahasaran-dratsy, rehefa te olona tsara ianao, izany ny fandrin'ny olona rehetrarehetra ambonin'ny tany te ho tsara. Iny tena olona tsara fanahy, olona mahafinaritra, tsisy olona tsy maniry izany eto ambonin'ity tany ity, ka na izay tsy manana raha milaza fa manana. Androany anefany eto ilay Jesosy mpanamboatra fo, eto ilay Jesosy mpanafaka ireo izay tsy afaka ny dokotera, ireo izay tsy afaka ny izaniza, hanafaka anao androany. Mety ao atokantranonao ianao tsy mety mipetraka amin'izany programan'Andriamanitra izany, nefa ianao mba te hipetraka amin'izany programan'Andriamanitra izany, androany sokafo ny fonao. Dia teny fotsiny Jesosy hoe za le Zakaiosy nangetaetanao, fa rehefa mangetaetan Jesosy ianao tsy maintsy mitrano ao amin'ny tranony fonao Jesosy. Amen. Ao amin'ny Marka 5:5-7 ka 7:20 dia amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe, ko rehefa nareny amin'ny Jesosy izy dia nakeo ivohany, namaky ny vahoaka ary nanendry ny lambany, fa hoy izy na dia ny fitafiny azy ihany aza no voatendro dia ho sitrana. Teto indray izy vehivavy anankiray izay narary, tsy fantatra hoe inona ny lazain'ny dokotera taminao, efa nanasa tanana izy, nanasa tongotra izy, nanasa loha izy ny mombanao, fa zao ty vehivavy ty mety ohatranao ny kahany. Ny azakazaka izy nitady an'i Jesosy tamin'ny etaeta, raha lambany fotsiny voakasoka kozy izy dia ho sitrana ny aretina rehetra. Aza manantena olona ianao androany, aza manantena nizaniza ianao, ho vai daholo izay zavatra ao anatin'ny fonao ao androany, fa afatoy tanteraka amin'ny Jesosy. Afatoy amin'ny Jesosy ny fonao hoe raha vao hiteny ao androany, raha vao latsaka ny teny androany dia anazay. Zay ilay sombotra afiafin-dambany. Raha vonina ianao androany, raha tena vonina fonao ianao fa tsy maintsy akasika an'i Jesosy, tsangano eo amin'ny toerana misy anao, te hafa ho an'ny tenin'Andriamanitra. Daontsika mbola hanao vavaka anankiray, teneno hoe Tompo, tonga eto amin'ity toerana androany, tsy jery olona fa hiandrandranao. Asandrato ny tananao dia asandrato ny vavaka, tena mitenena avy any anatinao amin'ilay fomba fiteny mahazatra anao, tsy ilay fomba fiteny fironina fa ilay tena fiteninao mihitsy. Tsory amin'i Jesosy, tonga eto Jesosy, tia ny rendez-vous afahako mifandray aminao. Ary za mihitsy ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompona any anatin'ny fonay lalina, tonga izay mitondra ny fonay, ny fiainanay, ny tantaranay, mba ho tarafina eo amin'ny fahatsaran'ny fanatrehanao sy ny fahatsaran'ny voninahitra ao, ary ny fahatsaran'ny vinyerinao amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Tehaka mafitsika ho an'i Jesosy, mahazo toerana vetivety kely fotsiny, dia teneniny eo akaikinao hoe tonga soa eto amin'ny fanatrehan'i Jesosy ianao hoe naizanaiza hoe ka eo Jesosy hoe dia misy zavatra afaka hitranga eo hoe. Amen. Ao amin'ny Genesis toko voalohany misy etsika ngeza be anankiroa. Ny etsika voalohany rehefa maizina le toerana dia nampisy mazava aloha Andriamanitra. Ny etsika faharoa rehefa tany foana maizina tsisy endrika ny natrehan'Andriamanitra dia navoaka n'Andriamanitra fitao amin'ilay fahafoanana, ny fahafenona, mba ho tonga tany tsara azonenana indray ny tany. Averiko vetivety mba hahafahanao misokatra hoe inona ny azon'Andriamanitra tao. Raha maizina ny fiainanao, androany maraina mandritra ity fotoana ity, afaka ho ataon'Andriamanitra feno ny fahazavany izay karazana ampahana mety ny fiainanao ray amanontolo, mbola ao anaty aizina amin'ity hafa mafy an'Andriamanitra moa. Faharoa, raha eo amin'izay fampiterina mety misy, na mety eo amin'ny toerana misy hoe banga tsy misy ninninina, afaka moka zavatra tsara be eo amin'izay toeran'izay Andriamanitra. Amen. Ahoana ny ahafahantsika misitraka an'izany rehefa hiteny Andriamanitra na mpiteny ny mpanompony. Zao voalazan'i Jesosy eo amin'ity toko 2:7-7 ka 8:7. Naran'i Jesosy
makanesa ty amika ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa zana nome ianareo fitsarana avy any Andriapotsy ianao, avy any Kadinondry, avy any Pefy, avy any Antananarivo, avy any Mahajanga, avy eto Tsiroanomandidy, manina leo makanesa ty avy any amin'ny tranonao ianao no miala ny trano manantony eto, zay no atao hoe fanetretena. Ary ao ambadika izay fanatonanao zay tsy ataon'Andriamanitra raraka tany zay safidy tsara zay mitiafa mafy an'Andriamanitra. Tenenina akaikinao, hitany ianao io hoe avereny zay, hitany ianao io hoe 9:20 entony ziogako menara amiko, misy zavatra ianarantsika fa zaho izy malemy fanahy sady tsy miavinam-po dia hita fitsarana ao amin'ny fanahinareo ianareo. Amen. Misy toetra entinao mody rehefa avy eo, ary zay ny fampaherezan'ny andro farany, fanairana ny olona isafidy toetra tsara mba ahafahan'Andriamanitra mikarakara ny olona eo. Tsy resaka hoe any amin'ilay fikarakarana fotsiny, fa raha ny amin'izany matona sian'Andriamanitra zao fotoana zao tsy fotoana hijerijeren'Andriamanitra anao fotsiny zao fotoana zao fa fotoana hikarakarana niza. Misy vavolombelona vitsivitsy reto tsaroko apatsivony tompo anahy. Naiza toerana nandrahan Jesosy dia novain Jesosy zay toerana nandrahana ary nanova fiainan'olona teo amin'izay toeran'izay Jesosy. Naiza tany Maheva tanàna rehefa nanao intelo angamba ny tany Rallye de miracle 2008, 2009, 2010. Vitany 2010 dia niantso zareo avy any hoe misaotra an'Andriamanitra izy fa miverina mivoaka ny volamena. Tsy nangatahana, tsy natao sujet de prière nandritra ny Rallye hoe mangataka n'Andriamanitra mampalahelo ny olona tsisy volamena. Ozy Andriamanitra tsy mivolamena avao anaty tany aloha no avoaka fa mivolamena avao anatin'ny folo no aseho. Dia rehefa miseho zay ain'Andriamanitra no mikarakara anao. Tany Antsui 2009 rehefa nandeha tany 10 kilometatra vovoka hatraty amin'ny Valahana nandehanana. Miditra eo ianao tsisy vovoka, tonga ny Antsui ianao feno vovoka. 2010 anisan'ny route nationale namboarina. Dia tsika zay mety hoe namboarina tampoka. Raha zay tsy minomino an'izany tampoka zany, misy Andriamanitra miasa ao. Amen. Tetsy mahitsy. Anisan'ny zavatra manangatahana zareo indronanao Rallye tao tsika. Dia ty stady ty mba fefena fa tsy mety voafefy mihitsiny. Vitan'ny Rallye voalohany, niverina tao tamin'ilay Rallye manaraka efa voafefy. Maninona mitantaran'izany? Misy zavatra ambadika ty fotoana ty. Aza tonga eto fotsiny, fa tongava eto miaraka amin'ny fisokafany ao anatinao. Na mpiandry vavahady ianao, na nanao danse anankiray fotsiny zay fotsiny. Dia mitsotra aminao marina fa misy valim-pity afaka horaisinao amin'ny taonina mandritra izao fotoan'andro amaray zao. Zao matsy, tsy tiako ny tarehan'ny sasatsasany eto mijerijery eto zay tsy navita hira dimy, tsy hira dimy. Na atsasaky ny hira fa ao le fo dia efa miasa Andriamanitra. Le danse any ohatry 2 minitra tsy ampy fotsiny, tsy any amin'ilay 2 minitra fa any amin'ilay fo le izy. Za pasteur ny afaka mba mitoroteny ve? Ara mitoroteny dia be dia be tsika miakatra eto fa misy voafetra aloha, fa rehefa eo fotsiny ianao sokafanao ny fonao, misy zavatra afaka hitranga mandritra ty fotoan'andro amaray ity eo amin'ny fiainanao eto amin'ity tanàna ity hatramin'ny manerana an'ity firenena ity afaka anao zavatra Andriamanitra. Ny rahan'i Jesosy nanao évangélisation de quartier tany Antananarivo 2017, 2018, 2019. Zay toerana nandehanana namboarina ho azy daholo. Tsy manany any ianao miresaka an'izany. Ny masonareo no nahita ary ny zavatra nampahitananay no apatsahivoko anao androany hoe tonga eto ianao, isy fananganana eto, isy fanamboarana eto, isy fanasitranana eto hoe tsy mody miaraka amin'io aretiny io zany ianao rehefa avy eo. Tsy mody miaraka amin'io toetra ratsy io. Zay amin'izay le eviko mba ahafahan'ny pasteur miditra eto amin'izay anazava aminao hoe inona ny antony ity février ity. Ozy izy ny obolona 21-20. Ny arena mafinaritra ozy izy dia ohatran'ny endry fa ny adala ozy izy no mandany azy. Zavatra antsika mbavaka eto tsy le izy tsy le arena eo amin'ny fiainanao lanilany foana fa le fahadalana mandany. Tena akaikinao miala amin'ny fahadalana androany hoe. Ozy izy ny obolona 17-22 ny foravoravo mahasalama tsara. Tsy any amin'ilay aretina ny tenen'ny boky ny obolana fa any amin'ilay fon'ilay olona marary tsy mety amin'ny faly tsony. Nefa ny Baiboly ny teny fa
raha vao menao toratsikely fotsiny tompo vao misokona zay zay fotsiny dia efa misy fanasitrana manoka amin'ny tranga ny fiainanao mba asotsikitsiky kely areo an'izay te sitrana tonga dia tsikitsiky ka zany teneny baiboliko Andriamanitra tsy niteny hoe zay mitomany betsaka ny sitranina betsaka ozy izy zay falifaly sy ravoravo a dia maninona salama tsara farany a ozy izy hoe ny fahadalan'ny fon'ny olona ozy izy eo amin'ny obolana 19:3 ny fahadalan'ny fon'ny olona ny masimba ny lalakalehany fa amin'ny Jehovah avy eo a ny sositra ny fony ny zavatra hositrantsika andro amin'ny maraina tsy le fiainanao simba fa le foadaladala ina le adaladala na eny ihany a fa tsy nanatateraka araka ny teny Jesosy Matthieu 7 hoe oharina amin'ny lehilahy adala zay nandre fa nanorina ihany ny tranony teo ambony fasika rehefa tonga ny orana ny rivotra sy ny rika akory ny agagany fa ny enjera ary loza ny fianjerany ny atongavantsika zasy ianao tsika sy nareo menakavy toka eto androany maraina zay teny latsaka eo ampiaro ataovy aza manontany teny hoe izany ianao fa za ny tany hoe izany ianao tsangana ny tanan'izay vonina hoe zay teny latsaka eo dia ho ataoko tsangana hoe ho anao ty fotoana androany maraina ty da tsika hitsangana tompo fangio ny fivorianay fangio ny fiainana tsiraray avy miaraka amin'ny fahavononana zay a tsy ho any amin'le fiovan'le fiainana fa ny amin'le fiovan'le toetra mihitsy aloha zay mitondra fanovana eo amin'ny fiainanay sandrato ny tananao sandrato ny tananao miresa amin'Andriamanitra mitenena amin'Andriamanitra tenenao amin'Andriamanitra ny etaetanao etaeta fiovana etaeta toetra tsara etaeta toetra miorina etaeta toetra volamena misaotra ray amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy tompo ny amin'ny asaribidiny fotoana maraina androany a tonga eto zay mba ho tarafina sy hovaina ny momba anary amin'ny manontolo a andraisanay tompo ny fankasitrahanao amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta amen farany directiva rehefa ivavaka ho an'ny rehetra tsika rehefa aveo dia ny ambassadeur sy mpanompon'Andriamanitra rehetra miodidina ny toerana zay misy ny olona rehetra dia miara-mivavaka tsika fa hanao zavatra Andriamanitra ndao tsika hitehaka mafitsara ho an'ny tompo ary a hiditra amin'ny message a andray ny mpanompon'Andriamanitra zay hitondra tsika ho amin'izany programme zany tehaka mafy an' Jesosy Alléluia. Ao fofainy amin'ny lanitra ny tananao dia ndotsika isotra ny mpanjaka sy tompony tompo izy lay lehibe ao anatiny tiraka ty a Jesosy avy any Nazareta no anarany mpanompo-kely mitovy daholo tsika menakavy zay tonga eto fa izy le tokana andrandray ny nofo rehetra za koa miandrandra azy ianao miandrandra azy sika rehetra miandrandra azy omeo azy ny voninahitra ny fahatsarana ny famendrena rehetra ny fiankofana sahaza azy amin'ny mahatompo azy dia oka mifony zay rehetra manantona azy anatena fa velona Jesosy avy any Nazareta lay manambara ny sitrapony amin'ny nofo rehetra lay mpanome fahasoavana sy mpizara ny tsara indrindra ho an'izay nona sy mangetaeta azy mitenena aminay androany ariva Andriamanitra dia oka ny voninahitra ao anapaka anjaka iseho amin'ny fahalebiazana eto indray a ho anao ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen ndao tsika tia tanana mafy be ho an'ny tompo a alleluia miarabantsika tsirairay avy a amin'ity tolakandro ty indray a samy ho tahin'Andriamanitra eto amin'ny fanatrehany daholo inoko fa miaraka amin'ny fomangeta ety ianao dia zao ny valinao anao androany todiony eo akaikinao sambatra hoe a zenona sy mangeta ety ny fahamarinana fa izy no vokisana hoe androany ianao hoe a raha miaraka amin'ny fomangeta ety voky ny fahatsaran'Andriamanitra ianao mialety hoe te hafa mafy be ho an'Andriamanitra mahazaho toerana tompo halleluia halleluia dia ny eto am-piandohana dia manonona ny teny fisaorana aloha an'Andriamanitra voalohany indrindra zay efa nasandratsika teo fa ny fisaorana faharoa ihany koa dia ho atsika mpanompon'Andriamanitra rehetra tombokontsika amin'izay avy any lavitra indrindra eto a ho an'ny mpiara-manompo any Andriapotsy tariany pasteur Dadafar Olivier ndao tsika tia tanina mafy be ho an'ny tompo a ho andry zareo tonga eto faharoa ny avetsy soavinandriana itasy miaraka amin'ny pasteur Serge Mivady a ndao tsika tia tanina mafy be ho an'Andriamanitra ho andry zareo ny ekipa avy any akadinondry sakay a ndao itia tanina mafy be ho andry zareo ihany koa ny avy eto apefy a sy ny vondrombavaka zay hitsangana tsy ho ela ihany koa ny avy any apefy ndao tsika tia tanina mafy be ho andry zareo
ary tsy kely fa ny hvkl-mission ihany koa tia tana mafeo an'Andriamanitra. Ary anisany anankiray zay niantoka ny fitaovana androany zay nampiasaitsika ny sono, ny estrade, ny écran, transport nanomboko maly ny ekipa ny misy mazava tarihan'ny zokrato ndao tia tana mafeo an zareo. Alleluia. Ny ekipa rehetra avy an-Tananarivo ny ary nantontosany asa teto ihany koa. Ao ny vidéo tia tanana mafy eo amin'ny vidéo mpikirakira ny sono alleluia. Ny teknisianina rehetra tia tanana mafy eo an zareo. Ataovy mafimafy ho an'ny chorale, ho an'ny musicien. Alleluia. Ny ambassadeur. Ary isorana ihany koa ny commune eto toerana nanome antsika ny lapan'ny tanàna fa atsika manantanteraka ny fivorian'androany. Ny préfecture nanome ny autorisation tia tanana mafy eo an'Andriamanitra. Alleluia. Ry havana, vitsy zay ny sasy-pisaorana ho an'ny tsirairay avy satria tsy mety raha tsy misaotra. Baiboly dia milaza fa ny parany ihany ny olona dia tsy tia misaotra. Noho izany mari-panehoana fakasitrahana avy ao anatin'ny fo ny fisaorana antsika tsirairay avy manaiky ho fantsy ny ompelan-tanan'Andriamanitra. Rehefa nitokam-bavaka ao amin'ny fotoan'androany dia zao nolazain'i Jesosy. Ary mbola namafisy ny teo mpitoerana teo ozy izy hoe ampahafantariny olona ny fitiavako azy. Androany izany dia izara momba ny fitiavan'Andriamanitra. Ny apôstôly Paoly eo amin'ny Efesianina toko 7 ny 7:17 ka hatramin'ny 7:20. Efesianina toko 7 ny 7:17 ka hatramin'ny 7:20 nivavaka ny apôstôly Paoly. Dia zao nolazainy. Koa izany ozy izy naongatahako aminareo mba tsy ho ketraka amin'ny fahoriako ho anareo fa voninahitrareo zany. Ary noho izany no andolehako amin'ray zay azahoany fianakaviana rehetra ny an-danitra zay ty an-tany anarana mba homeny anareo araky ny hareny voninahiny sy ho atanjahana fatratra amin'ny fanahiny ny toe-panahinareo mba hitoerany Kristy eo am-ponareo amin'ny finoana ka maka sy orona mafy amin'ny fitiavana ianareo mba aizanareo mba ny olona masina rehetra ny ahafantatra tsara zay sakany sy lavany ny avony ary ny alaliny ary alala ny fitiavan'ny Kristy zay mihoatra noho ny fahalalana mba hamenona anareo amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Io ny vavako Paoly. Ny vavako Paoly mba ahafahantsika mitombo ao anaty fahafenon'Andriamanitra. Paoly tsy nivavaka mba ho sitrana zay marary na hoe ho atsangana zay malemy na hoe ampaherezina zay ketraka. Fa Paoly nanome antsika zava-miafina anankiray. Ozy izy ny apôstôly Paoly hoe ny zava-miafina ahatonga antsika hiaina ao anaty fifaliana maharitra eo am-piandrasana ny fiverenan'i Jesosy dia ny ananantsika fahatsapana ny fahafenon'Andriamanitra ao anatintsika. Rehefa mahatsapa amin'ny fahafenon'Andriamanitra tsika ry havana dia tadidio naiza le antsika tsy isany mpitady ny hetsika Andriamanitra tsony isika fa miaina ny fahatsarany isan'andro. Dia ozy izy ny apôstôly Paoly eto milaza amin'ny fomba ahoana ny ahafahantsika miaina ny fahafenon'Andriamanitra io. Dia ozy izy Paoly hoe amin'ny alalan'ny fahalalantsika ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Amin'ny alalan'ny fahalalantsika ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Dia nifaritan'ilay izy amin'ilay endrika hoe saka ny lavany, ahavony sy alaliny. Ahoana moa fipetraka izany hoe sakany, alavany, alaliny sy ny ahavony zany? Fa ahoana ny endrika isehoany ny saka ny fitiavan'Andriamanitra, ny maridrefy ny alavany fitiavan'Andriamanitra, ny maridrefy ny alaliny fitiavan'Andriamanitra, ny maridrefy ny ahavony zany fitiavan'Andriamanitra zany. Raha faritany zany ry havana dia ozy raiky fo ao anatin'ny fotoana fohy androany hoe naseho teo amin'ny fiainan'i Jesosy zany. Ozy izy ny Jaona toko 7:20 toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay tramino azy fa na fiainana mandrakizay. Ahoana ary ny andrefesako ny saka ny fitiavan'i Jesosy? Tsisy fotoana
fotoana nandrefesana an Jesosy raha tsy teo amin'ny azo fijaliana izay amatsiana azy. Tamin'izy teraka, tamin'izy lehibe, tsisy rehefa tsy nandeha tany amin'ny hôpitaly dia hoe firy-metatra ianao ny alavanao, na ny sakanao, na ny avinao, na ny alalinao, fa teo amin'ny azo fijaliana nahitana an'izany. Ny alalin'ny azo fijaliana tsy maintsy angadiana ny azo fijaliana vao mijoro. Afaka iantonan'i Jesosy misy alaliny. Ny tanan'i Jesosy tsy maintsy misy sakany amin'ilay mifantsika amin'ny azo fijaliana ohatr'izao. Ny avon'ilay izy tsy maintsy refesina amin'ny alavan'ilay azo fijaliana izay eo ampovoany, ary izay maneho ny alavany sy ny avony sy ny sakan'izay ny hozaraintsika amin'ny fanehoana ny fitiavany androany maraina. Mino fa ho mamo ny fitiavan'Andriamanitra ianao miala eto androany maraina. Amen. Alleluia. Rehefa miteny ianao hoe avy, dia ahoana ny fomba ataonao? Rehefa tena feno fitiavana be ianao ka faly be, dia tianao kala, dia hoe ambia ty aingana, dia mivelatra ohatr'izao ny tanana. Iny le saka ny fitiavany. Iny tana mivelatra iny le miteny aminao hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa zaho no hanome anareo fitsarana. Hoentiny zioka ka mianara amiko, fa malemy fanasa tsy miavonam-po aho, dia hita fitsarana ho amin'ny fanahinareo ianareo. Ao amin'ny sekoly ny fahalemem-panahy no mitobaka ny vokatry ny fitsarana avy aminy. Zany hoe zay rehetra miasa fatratra ka te hita fitsarana, midira ao anatin'ny faneken'ny fahalemem-panahy. Rehefa manaiky ianao iaina amin'ny fahalemem-panahy dia misitraka fitsarana isan'andro ianao. Ahoana moa fiseho an'izany? Iny le tanan'i Jesosy mivelatra teo amin'ny azo fijaliana iny dia tanana mandray ny olombelona rehetra, mandray ny olona rehetra anantona azy. Andriamanitra tsy mba manilika ny Andriamanitra ao. Andriamanitra tsy mahafoy ianao fa Andriamanitra tianao. Ninona faratsiana rehetra, mety sy fahadalana rehetra ny ainanao. Mety angamba voafatotry ny fanambadiany lasa milasa ny vavy samy vavy ianao. Angamba mety mpamono olona ianao, mety faran'ny olona izay heverin'ny fiarahamonina fa ratsy indrindra. Na ianao aza mety misaina ny zavatra vitanao, tsy tia mela elaka ny tenanao tsony, fa tiako milaza aminao, naka ny toerana faran'izay ambany indrindra Jesosy. Tsy hoe nanetry tena tsony izy, fa nahafohy ny fitiainany ho anao. Ahoana, inona ny mahasamy hafa ny fanetretena sy ny nanafoana ny fiainany? Ohatr'izao ilay izy, ny fanetretena tamin'izy naka ny endriky ny olona. Hozy izy ny Filipianina toko 4:5. Aoka ho aminareo zao saina izao izay tao amin'ny Jesosy Kristy tompo ihany koa. Fa na dia nanana ny endrika Andriamanitra azy izy dia tsy mifikirina mafy ny fitovizana amin'Andriamanitra, fa nanetry tena olona izy, nanetry tena izy naka ny endrika ao. Fa tamin'izy naka ny endriky ny mena rano amin'ny Jona toko 7:7. Hozy izy ny Baiboly, fa tahaka ny nanandratana ny mena rano varahana tany anefitra hozy izy no nandratana ny zanak'olona ihany koa. Naka ny endriky ny fahotana izy, dia hozy izy ny Korintianina 2:20. Izy tsy nahalala ota fa natao ota mba hamonjy atonga antsika ho fahamarinan'Andriamanitra ao aminy. Natao ota, inona ny fiantsoanan'ilay hoe natao ota izy? No hoe natao ota izy dia tsy mitovy amin'ilay hoe naka ny endriky ny olona izy. Rehefa naka ny endriky ny olona izy, fanetretena. Fa tamin'izy natao ota, nanafoana no maha izy azy, mba hahafahany mitsipona anao any amin'ilay endriky ny faharatsiana faran'izay ratsy indrindra, ahatongavanao hanana ny endriky ny fahatsarany faran'izay topo indrindra. Ary io spesialite an'Andriamanitra. Fon'Andriamanitra namorona ny olona riavana dia mahavariana, fa teo amin'ny vovoka izy fa tsy mba niainga tamin'ny zavatra sarobidy. Ny vovoka zavatra tsy tiany olona hoe rehefa ity kiraroko fotsifotsy ity zao tsara tare raha vao misy vovoka dia kopahako. Na ny kiraronao izay hidiran'ny tongotra ao azy tsy mametraka lanja ny fisiany vovoka hoe finaritra ianao raha sendra namovoka dia feno vovoka ny kiraronao, fa kopahanao iny, sasanao iny satria tianao ny vovoka dia endriky ny fahalitona. Ataon'izao ny tanan'izay miaina. Fa zao
nidina teo amin'ny falitona izy fa rehefa teo amin'ilay falitona le fofona imvavan'Andriamanitra niditra teo amin'ilay vovoka dia tonga olombelona izy tonga dia naka niendriky ny klasin'Andriamanitra aza matahotra ianao fa nafaran'izay ambany indrindra aza tsy metrika indrindra raha eo izy ny anotrina anao androany maraina ny zavatra hitranga le ratsy indrindra miverina androany ny tonga faran'izay top sy tsara indrindra tsy mare tekavan'Andriamanitra halleloia ho Jesosy hoe ajanony anak'io faharatsiny io manatona afa tsy hanadinanao zany ataoko ny fitiavako anao miasa ary efa nanatanteraka an'izany hatramin'izay mba ahafahanao mananantoka fa tsy mpanilika anao fa tonga ahitady ianao amin'ny foko manontolo Jesosy Kristy ry havana rehefa tiantsika dia tiantsika hatramin'ny farany ary vonona indray antsika tsirairay avy Jesosy mety manilika anao ny olona satria manameloko anao izy ny amin'ny ratsy izay vitanao mety tsy teherika anao ny olona na tsy tanteraka mitovy aminao aza dia mety hikondane anao fa za te hiteny aminao zavatra anankiray misy anankiray izay tsy manilika fa eo izy miandry anao foana ka ninninona mafy ny faratsina rehetra vitanao teto ambony tany izy le tavela farany eo amin'ny fiainanao ary miala nenina hatramin'ny farany ny olona rehetra mety oetra hoe efa tsy manantena tsony ny fiovanao satria maharitra loatra ny faharatsiana vitanao ny olona mandrefy ny fahotanao ary tsy te herika na hitodika amerina ny fatokiny aminao tsony fa misy anankiray androany zay no mampiavaka azy ary zay no mampamonjy azy zay ny alehiben'ny fitiavany Jesosy avy any Nazareta no anarany halleluia halleluia zany ny antony nandrany anay tonga eto androany hiteny an'izao teny zao tianao amin'ny fitiavana mandrakizay zany nampaharetako ny famindrapoko taminao aza misainao anaty fanamelohan-tena hoe adinika ianao satria tsy mendrika sy ratsy indrindra fa ozy Jesosy efa nisy vidiny nalohako tao anatin'ny faratsianao rehetra mba ahafahako mitsipona anao atany amin'izay faratsiana lalina nisy ianao mety tsisy olona mahita anao tsony ihany fa ny tanako mivelatra mbola miantso mandrakandroany ny teny aminao hoe anaka miverena amiko fa ho fafako na dia mangatrakatraka tahaka ny sily azy ny fahotanao dia ho tonga tahaka ny volon'ondry fotsy na dia mena tahaka ny jaka azy dia ho fotsiko tahaka ny oram-panala zay le Jesosy toriko aminao androany maraina zay le Jesosy miandry anao androany maraina halleluia teneneo akaikinao Jesosy tsy manilika anao hoe fa ozy izy aminao androany hoe makanesa ty amiko amen tandremo ry havana fa ny devoly dia mpandaingy manaitra anao izy ary milaza zavatra tsy marina eo amin'ny fiainanao ozy izy hoe ianao ny tsy tian'Andriamanitra tsony mba hanota matevika oditrotranao ve dia mbola afaka natena ny famonjena avy aminy ny devoly mampiditra fanahy ny fanamelohanao anatinao mba hahatonga anao analavitra n'Andriamanitra fa androany atezara aminao zavatra anankiray tsy marina zany fa natoinona eloka vitanao naiza toerana misy anao androany ninninona zavatra mbola iainanao ny alohan'ny fotoana hitoriko teny androany raha hiverina amin'i Jesosy ianao androany dia zao no afatry ny tompo amela ny eloka ao izy ary vonina ny andray anao toy ny tsy nisy ninninona alleluia satria ny antony filazantsara ny antony teny fiainan'androany dia ampijoro fiainan'olona anankiray izay eto Tsiroanomandidy ary zay nandran'Andriamanitra anay tonga eto omaly sy androany halleluia ny olombelona ry havana dia manana zavatra tiany eo amin'ny nofo misy zavatra mety mahafinaritra ny olona dia misy zavatra tsy tiany olona tsy omena tsiny zany tsy normalina koa raha tia ota ianao fa tsy tokony akambanao amin'ny fahotana ny olona tian'Andriamanitra ho vonjena Andriamanitra tsy manilika mahantra zany ny olona mety manilika amin'ny fahantranao mety manilika izy vokatry ny toetra tsy mitovy ny fanoliana vokatry ny fomba fihevitra tsy voatery ho tafaraka ary rehefa manomboka tsy mifanaraka amin'ny fisainan'ny olona ny zavatra mitranga dia ohatry ny tsy fantany ianao fa za te hiteny aminao Andriamanitra dia tsy mitovy amin'ny olona raha vao miverina ianao ka manaiky sy mino an' Jesosy dia zao ny zavatra mitranga tonga izy
ary miaraka amin'ny fifaliana sy fitsikina manantona anao efa ela zanako ny andrasako anao taiza ianao hatramin'izay ary ianao minoka amin'teny zany eka zao ny zavatra nataoko dady ianao ve mbola tia ohatra ny tsy tsarony akory fa le fiovamponao no hitany mialoha amin'ny fotoana isokafa mivavanao mba havakio ny lioka toko fa 520 ny tantaran'le zanakadaly le zanakadala tonga dia teny tsy mety kiny intsony hoe zanaka otsony a atao visany anankiray amin'ny mpanomponao adado fa tsy nyvaliny le tsy nyvaliny tonga dia ny fininy ty zanako ty verika hita indray matyka velona indray jesosy nanao n'io fanoharana io zany hoe izy naneo an'ilay fanoharana ny alehibean'ny fitiavany sy ny ao am-pony ho anao na adaly azy ianao ny problema tsy hitany ianao raha sanatrika mamijiriziry ao anatin'ny faharatsiny ianao ka tsy mety mahatsiaro ny alehiben'ny fitiavany vonona andray ianao ho anao androany mety voahelika ianao mety efa nafoy avy any amin'izay misy ianao any misy anankiray zay tsy mafoy ianao ary tsy manadino anao izy nahary ianao ary mahafantatra anao no mihoatra noho ny fahafantaranao ny tenanao jesosy avy any nazareta no anarany halleluja te afa mafy be zay mahatsapa androany sakan'Andriamanitra ny sakany fitiavan'Andriamanitra halleluja ohatr'izany ny alehibe ny refiny sakany fitiavan'Andriamanitra ary ahoana indray ny amin'ny refiny avony ny alavany ny fitiavan'Andriamanitra ihany koa ry havana dia misy halavany ny alavan'ny fitiavany a dia mahasahana ny fifandraisantsika amin'ny lanitra tonga jesosy ampiavana ny olona amin'ny lanitra ile azo fijaliana lava be makany an-danitra dia ahoana fisehoan'ilay izy tsika mpanota tsika tsy mendrika tsy mahafantatra ny ray tsika fa nidina jesosy anovatsika ho tonga zanak'Andriamanitra mba hahafahantsika miantso an'Andriamanitra hoe aba ray ny ny alava ny fitiavan'Andriamanitra dia mahatakatra lanitra sy ny tany dia ozy izy ny boky mpanao salamo fa tahaka ny elanelan'ny lanitra sy ny tany ozy izy ny alehibe ny famindram-pony amin'izay matahotra azy amen dia ozy izy jesosy misy lalana makany an-danitra ary ny lalana makany an-danitra tsy tohatra fa azo fijaliana zany lalana sy famarinana ary fiainana tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako ka tsy misy afa-tsy jesosy kristy rery any izy rery lay marodrefy afahantsika miaina sy miditra ny lanitra amin'ny alalany finoantsika azy teatana mafeo amin'ny alavany halleluja amin'ny alavany fitiavan'Andriamanitra antsika ary ny alalany fitiavany dia nasehony tamin'ny fijoroany azo fijaliana sy ny azonana azy iletika ao ambanin'ny tany ny fiorenan'ny trano a dia tsy afaka misetrasetrany amin'ny etazy faran'izay avo ianao raha tsy lalina mifototra alleluja raha tsy lalina ny fifandraisanao amin'Andriamanitra dia tsy azo antoka ny faharetany ny fanolorantenanao miaraka aminy be dia be ny tafiotra sy ny zavatra miseho ety ivelany manozongozona anao mety aretina mety tsy fampina mety fantrana mety tafiotra ny zavatra maro samihafa mety feo maro samihafa mety karazany zavatra manan-kivy anao eny an-dalana ary rehefa mandeha le tafiotra ka tsy tsara orina le fototra dia mirodana sa tsy mirodana fa zao tiako fantatra ty fahamarinany ity misy ny marodrefy alalina zany fitiavana zany zay ampiorina ny finoanao tsy horaraka mandra-piveriny tsy mahare ty akao an'Andriamanitra halleluja ny olona ry havana mety hiteny aminao fa tiany ianao ohatra ny mpivady mifanome toky fa rehefa avy ny rapitso dia tadidio mety isy fotoana izy hikapoka anao maneso anao na koa miteny ratsy ianao rehefa tsy mifanaraka amin'ny fisaina ny zavatra mitranga jesosy rehefa miteny aminao izy hoe tiako ianao dia zao ny zavatra mitranga efa namonjy ianao izy alohan'ny fotoana hitenenany efa manan-javatra vonina izy ao anatin'ny fony anehoany ny alalany zany fitiavana zany ataovy amen neny jesosy tsy fitiavana ivelany fotsiny tsy hoe eo imolotra tsy hoe milaza izy fa tianao mba ho hitan'ny olona tsy le fitiavana mody miseho ivelany reny hoe fampitantana rehefa eny mason'ny olona fa rehefa ny an-trano mifanalika tsy fitiavana misy fihetsaram-belatsy Andriamanitra tsy poetic lover tsy mpizara fitiavana ao anaty poety mahafinaritra be izy hoe meko anao nikitana na mivolana
fa Andriamanitra tsy mampanantena volana anao rehefa mitoko fity izy, fa izy rehefa miteny dia misaina sy nanatanteraka melony sitrapony amin'Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra azy ataovy amainina tsara. Rehefa Andriamanitra no milaza aminao hoe mahafinaritra azy ianao, dia ny dikan'izay tsisy hidirany amin'ny hoe mahay anao izay, fa le fomba fijeriny anao mihitsy tao amin'ny tontolon'ny fahariana no lazainy. Jereo ny boky Isaia 4:7 hoe ny fomba filazana ao anatina déclaration d'amour faran'izay tsara indrindra. Ozy izy amin'ny Isaia 4:7 satria malala eo imasoko ianao. Halleluja. Eny be voninahitra ianao sady tiako ndao tsika iteatarana. Mafy be ho an-dady. Halleluja. Andriamanitra rehefa mizara amin'ny fitiavany dia maneho ny ao am-pony lalina izy, ary ny tenin'Andriamanitra tsy hoe tena mamy masondrinanao fotsiny, fa tena avy any anatin'ny fony lalina izy mahatonga teny an'izany. Tsy ivelany io fitiavana io fa lalina. Tsy tahaka ny fitiavan'ny olona moramora ohatrany hoe mora miova izany. Tsy hoe mizavatra mitranga dia mora votsitra rehefa tsy mifanaraka amin'ny zavatra fisainan'ny olona sy ny fijerin'ny olona. Ozy izy aminao androany hoe tsy amelanao irery ho eo aminao mandrakariva. Za zao sura androany fa eto anao Andriamanitra. Izy eo foana. Ozy izy David zay, na dia mandeha mamaky ny lohasariko ny fahafatesana aza, mahatonga tsy matavatra ny loza satria eo ianao. Inona ny exercice takian'Andriamanitra ny tsikapino? Izy tsikapino dia tian'Andriamanitra hifankahita amin'ny fanotronany. Ny olona be fitiavana dia mifankahita amin'ny fanotronan'Andriamanitra. Rehefa manaiky ho fantsony fitiavan'Andriamanitra ianao dia tsy ory fanatrehan'Andriamanitra izany. Tsy mahatsapa-tena ho irery na voailika, tsy miasa saina manokana amin'ny adinao satria mahalala fa manana ny grand andamosinao anohana anao amin'ny fotoana rehetra. Tsy marety eka ho an'ny tompo. Halleluja. Naiza misy ianao any amin'ny hôpitaly, ao an-trano, eo foana izy. Mety ampime anao na any amin'ny WC aza tsy mahare fofona izy, fa izy mandrakariva miaraka aminao. Ary tsy ny atao tany any, fa orin'ity fiainany ity vao mahay miaraka aminao izy. Any amin'ilay dingana tsy efanizaniza miaraka aminao, mbola miakompagné anao hatrany Andriamanitra. Tsy mamely izy ary tsy mamotritra anao mihitsy naizanaiza neninenina. Ndre na mahantra ianao na manana, na osy ianao na mahery, tsy manary ianao zany Jesosy. Lalina ny fitiavany ianao. Ny fitiavany zao tontolo zao misy intérêt foana. Rehefa ny olona no miteny hoe tiako ianao dia manan-javatra tadiavina any aminao izy, na misy zavatra mety mahafinaritra azy mampitonga an'izay fifandraisan'izay ho tsara fiombonana. Misy fotoana azy Andriamanitra tena omenao lamosina mihitsy koa, kanefa ny zavatra mahavariana manirakola izy mampatsiaro anao ny alehiben'ny fitiavany. Androany zao tsy ampozina ho akory fa natongavana eto dia ilaza sy ampatsiaro anao hoe tianao izy, satria misy fotoana ianao mahatsiaro ohatrany hoe nilozan'izany. Dia ohatsy izy hoe Rodolphe rapide ianao makany Tranom-pokonolona fa misy zanako any, ndana daholo ety ny ekipa rehetrarehetra nambara fa tiako izy, ary tsisy tiako overina raha ny zanako rehetra ny Tranom-pokonolona, fa tiako vonjena ahatra hatramin'ny fieviko ho voatahiry satria tonga hiverina pakatra azy. Tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Halleluja. Zany avy alalo ny fitiavana tsy manary zany, zany alalo ny fitiavana tsy manary zany no ifikirantsika. Rehefa tsapanao ny alalo ny fitiavany dia tsy mora mirodana ny fononao miatrikady miaraka aminy, satria misy fototra iorenana ny fijoroanao atonga anao tsy horaraka ny fitiavan'Andriamanitra no ijoroantsika. Sady zany dia ahoana rehefa vita ny fototra dia afaka misetrasetra amin'ny avony amin'izay. Ny avony fitiavany dia ambony lavitra no fitiavany ny hafa rehetra. Tiako ny milaza aminao fa mifankatia tokoa ny prala, ary matetika ny fitiavan'ny prala dia mahafinaritra be. Fa zao mbola nisy prala mifamono Kaina Isabela ny anarany. Ny ray aman-dreny mety tia ny zanany fa tsy afaka manaraka azy ho any amin'ny fahafatesana izy, na ny zanany na ny ray aman-dreniny. Ary za tena tehiteny fa tsisy fitiavana ambony ohatry ny fitiavan'ny reny eto ambonin'ny tany. Ny fitiavan'ny maman zany tena zany ny ambony indrindra. Rehefa mamorikira ny zanaka dia matetika amin'ny fetin'ny ray adininy, fa rehefa amin'ny fetin'ny reniny tsy mba adininy zany.
neny anao lay tara-pahazavana mitondra ny fiainako. Alleloia. Normal satria fitiavana ndreny no fitiavana ambonindrindra. Tsy tokony alina amin'izany ny dada rehetra zay tonga eto, normal zany. Fozy izy Jesosy. Isaia 7:7-8 mety manadino ny zanany noho ny vanivehivavy ka tsy amendra fo amin'ny zanaka naloky ny kibony. Mety manadino ihany izy fa izaho tsy mba manadino anao. Halleluia. Ambolavitra no ny fitiavan-drenao anao ny fitiavan Jesosy anao. Ianao rehefa tonga iny dia ilemenao le mbola mibatabata kely iny, rehefa hita maman dia zao ny ataony rehefa avy eo an'izao na ny azany sombony haiko e. Za zao mahita ny Eli kely, mahita Mateo le mbola kelikely ato amintsika ireny, vao mandeha ry zalahy miaraka amin'le tongotra fohy kely, dia io zay nareo amby aty tadokekeriny zany mafatifaty kely. Menao avy nareo dia hoe hozy izy nyreny nandray amby aty sombony haiko. Fa Andriamanitra rehefa mahita anao dia zao ny teneniny sady mijery anao izy. Ndre zany solony haiko, ny haiko ny natolotra amonjy anao. Ndre niteraka anao mety nanahitaina ray segondra, fa Jesosy nidaroana, kapohana, vaky ny nofony, satroa tsilo ny lohany, le fonina ny lanovoany, satria tiany ianao. Tsy tiany very ianao, mba fantatra ve? Fa tsisy olona anankiray eto ambonin'ny tany ka tian'Andriamanitra ho very. Zay le fanoarinao raha misy ondry anankiray very ozy izy dia velany 7-10 fa mitady an'ilay anankiray izy. Satria ny anankiray iny tsy mitovy amin'ilay 7-10. Nakambana raha samy hafa, ianao kopia tsy miverina, hafa amin'Andriamanitra mihitsy ianao. Raha manky ianao ny fivoriana dia ohatrany tsy nanomboka, aleony tsy manomboka akory. Noho izany, noho ianao io natongava amin'ny fahaza-mieritreritra hoe fa be dia be ny voavontsika za tsy maninona tsony. Non! Na ianao rery azy, ny olona teto an-tany mbola nidina ihany Jesosy hamonjy ianao. Saly amin'ny ahoana re zany pastery? Efa nahita ve nareo a? Olona mifankaty, ny fizotra ny fiainan'ny olona mihitsy ny eny am-panambadiana eny. Dia zavatra mahavariana ny zavatra mitranga. Ho tantaraiko izy rehefa avy eo dia ho ampitahintsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Fa ny tiako ho fantatrao dia zao, ny lohan'ny fotoana na teto ambonin'ny tany ianao dia efa nitianao Andriamanitra. Efa maty anao izy 2 fotoana lasa, melohan'ny fotoana nahaterahanao 2 fotoana lasa izy, nefa nanomana ao am-pony ny fitiavany ianao mba ahafahanao mifandray aminy amin'ny fotoana andrenesanao ny fahamarinana. Ny fitiavany eto an-tany dia erosy ny betsaka aranofo, satria tiany ianao rehefa tsara tare, tiany ny bikanao, tiany ianao raha mbola tanora, fa rehefa somary antitrantitra ianao dia tsy tiany tsony. Tiany ny akanjonao, tiany ny fanananao, fananana mampifankaty, fa Andriamanitra dia tianao izy, na zaza ianao, na tanora ianao, na antitra ianao, tsy miova mihitsy ny fitiavany. Isaia 9:7, Isaia 9:7, ny 9:7. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra, na dia mandra-pahantitra ho aza dia tsy miova, mandra-pahafotsy ny volonao dia zao ihany ny sasatra aminao, zao na isahirana aminao, mitondra anao, izao no nanao anao ka izao ihany no hitrotro eny, hitondra anao sy hanafaka anao. Ndao tsy kity atanina mafy be amin'izany fitiavana angetra be zany. Avy be zany fitiavana zany, avy be zany fitiavana zany. Tsy azo ny saina takariny zany fa mila miditra amin'ny agape anao vao afaka iainana zany. Amen. Avy ny fitiavan'Andriamanitra, tsy misy afaka ny tianao tahaka ny fitiavan'Andriamanitra anao zany, naiza naiza ary nizana izy. Ny fitiavana ambony indrindra eto tany dia ny fitiavany ireny, fa ndreny mety manadino. Aza manakalo ny tompo amin'ny olony zany ianao, aza manakalo azy amin'ny zavatra hafa zany. Ifikiro ny fitiavany, raha sendra reny ny fonao fa tafasaraka tamin'ny fitiavany ianao ka nametraka olona teo amin'ny toeranao ambony noho ny fitiavana azy, verena angy an'androany fa tsy mendrika ny hompianany akory ianao raha tsy mahatateraka ny fepetra metrahana azy ho ambony mihoatra noho ny zavatra rehetra. Rehefa mangataka vehivavy ny lehilahy anao fiancé dia zao angataka fofombady, vitany ary manome lohalika anankiray miforotra dia manao hoe manaiky ho vadiko ve anao, manaiky ho mpakariko ve anao. Fa ny Jesosy tsy lohalika anankiray no miforotra,
fa izy mihitsy nidina avy tany an-danitra ny tena nafony lampandrainy tonga eo aminao izy dia niteny hoe faly sy ravoravo nahita anao. Halleluja. Ianao amin'io tsy ampanankarena, ianao amin'io ao anatin'ny fahotana, ao anatin'ny faratsiana, fa izy mitomany mijery anao mandra-pitodika ao aminy. Ozy izy misy fitiavana be aty amiko ty komena anao, fa roviana vao tonga saina ianao anantona. Halleluja. Tsy ahy izy feo ambaravarana foana mandodona. Ngadintsika ny tombokiran'ny Solomona eo matsiaro ny malalako aho izy nandondona teo ambaravarana, nanokatra varavarana teo amin'ny lodoko izy malalako teo izy ty avoay ao riavako apakariko lay atsy misy kilema votinando ny lohako izy ny akanjoko izy votinando tamin'ny alina ary ny ranonando nameno ny lohako tao anatin'ny etsika fa miverina izy nandondona teo ambaravarana dia niteny hoe aizany malalako nefa niodina izy. Andriamanitra zany ao anatin'ny fiodinana tsy hoe nafoy reraka izy dia tafatoetra kinanjo ianao taitra tampoka ane dia ohatrany hoe niverina dia nisokafana ilay varavarana dia ozy izy rehefa avy eo ahoana reny anaovako amin'ny malalako lasa nandehandeha mivenjivenjy izy dia nison'ny olona izy aizako ianona ve mbola miaraka aminao, ianao ve mbola mieritreritra mantsy an'i Jesosy ozy izy le olona eny an-dalana, ianao ve mieritreritra fa mbola tianao izy es efa nahizy izy ny devoly memeny devoly satria nahoana tsy tanteraka ilay fiovam-po mampifandray ny fitiavanareo, tsy tanteraka ilay hoe mikolla tsara ho aminy ao anatinao. Dia ozy izy rehefa avy eo zao hoe malalako foana inona tsy hitako azy dia zao no nataony Rodolphe andana maingana hoentiny ekipa rehetrarehetra ty misy teny fohy tiako lazaina eny atsofin'ireo mba hoeniny zareo telegrama faran'izay maika tsy lafo be fa mitaoko faran'izay mora nefa tena tiako ho lazainao aminy lazao fa marary pitia. Halleluja. Halleluja. Zany no afatra tiako hoentina aminao androany, tianao Jesosy, tianao amin'ny fitiavana mandrakizay izy, tsy nataonao mafy aminy ny amela azy fa ny fiverenanao ny tanjona endrasany ianao. Ny rana hitondro zao teny zao aminao ampifamatotra ny fanjakany amin'ny fisinao Andriamanitra ary io mpanjaka koa izay ambony sy naniraka androany ory fiangonanao miverena amin'i Jesosy ianao, manaitra anao androany mba tsy onona fotsiny amin'ny zavatra enanao mahafinaritra eto amboniny tany fa mba hiandrandra ny fampakarany amin'ny fotoana anankiray izay hiverenany amerenany anao ao an-trano amin'ny fotoana etsony ianao ody any aminy. Tianao Jesosy. Ny olona rehetra mety mampakatra anao dia mividy lamba tsara tarehy izy, le fesina mihitsy dia ny vehivavy rehefa manao an'le robe tena hitanao mihitsy hoe fotoana unika eo amin'ny fiainan'le izy. Atao izay mahatsara tarehy an'le vehivavy ary le vehivavy rehefa manaovana an'le akanjo asiana an'le ohatran'ny satroka kely ohatran'ny voninahitra kely inona moa ny couronne dia eo anatin'iny rehefa indraindray zavatra tsy lafo akory fa vidiny analakely izy fotsifotsy kely zay dia misy voile rehefa avy zany akory tsy midika hoe tezera amin'izany fa zao mba aseho aloha zany hoe andro anankiray le izy. Halleluja. Ny prince nefa na ny princesse rehefa ohatra mivoaka dia mba mety hoe misy volamena kely eny na mety misy diamant kely ohatra eny amin'le izy zay fotsiny mampiavaka anazy fa neny Jesosy ianao no ampakarina dia izy ny satroana felotsilo, ianao no ampakarina fa izy no satroana felotsilo ary tamin'le felotsilo no satroana azy dia zao amin'ny fotoana ampakarana ianao rehefa miverina izy dia ozy izy mibaiboly, ozy izy mibaiboly tsy satroka kely ohatran'ny reny eny analakely reny no omeny ianao fa satro-boninahitra no apetrany eo an-tampon-dohanao. Alleluja. Ary io satro-boninahitra io feno vatosoa sy ny firavaka faran'izay lafo indrindra eto ambonin'ny tany. Ozy izy ny baiboly misy diamant amin'le izy, misy perla amin'le izy, misy safira le izy, émeraude, misy ny inona daholo ny karazana zay fantatro rehetrarehetra. Halleluja. Ary ao anatin'le izy dia zao rehefa vita le tokantrano dia misy ny voyage de noces. Voyage de noces indray hoentiny ramosena rehetra ka mba manamanam-bola izy dia hoentiny any Dubai ohatra, zay angamba faran'izay tsara indrindra, na hoentiny hoe tsy haiko aiza le toerana faran'izay mahafinaritra ireny mba hoentiny kely makany ianao andaoka ianao voyage de noces any Dubai andaoka andeha ho any France na tsy fantatra mba hanao vakansy kely tsika roa, vita ny raharaha neny Jesosy. Nefa ao anatin'io tsy afaka mijanona any Dubai nareo mandritry ny ray volana fa solany daholo ny arena sy ny vola rehetrarehetra satria dolara ny ampiasaina any na euro. Fa raha sendra mandeha makany mety 3 andro angamba mifarafahelany na 4 andro fara-panan-karena sy manana kosa aloha mety ho hafa mifipetrany fa za te hiteny aminao ozy izy baiboly
rehefa tonga any an-danitsika orin'ny fiakarana dia 7 taona ny fetintsika 7 taona ny fety any an-danitra baiboly miteny an'izany mandritry ny 7 taona fety be mihitsy ao an-danitra ary anatin'ilay izy tsy hoety mitsangatsangana ohatry ny any Dubai ianao fa volamena ny itsahanao halleluja halleluja eno ty fahamarinany ity tsy fanaperany ity tany ity ny fanaperana misy lanitra miandry sy miandry anao tsy mampaninona zay 70 taona sy 80 taona lalovantsika eto raha isosehitra ny zavatra mitranga nomezana voninahitra azy fa rehefa feno fitiavan'Andriamanitra ao anatinao miramirana ny endrikao raha tsara ny toetranao ninninona zavatra mitranga halleluja tsy eo le fiankina tanteraka amin'Andriamanitra satria io zavatra mitranga io no anehoana fa manoatra no mipandresy ianao miaraka aminy ny olana amin'Andriamanitra tsy fanasitranana fa efa voavidy mifanasitrana tamin'ny diakapoka ny retany ny olana amin'Andriamanitra tsy vahaolana Jesosy Kristy ny vahaolana ho anao ny zavatra rehetra tsy ambony noho ny fahafatesana fa lay tsy niaro ny zanany lahatokana fa nomeny mba hamonjy atsika tsy nomeny mamaim-poana miaraka aminao koa va ny zavatra rehetra ka androany ao anatin'ny teny dia efa manasitrana Andriamanitra mahita olona zao sitrana amin'ny anaran'i Jesosy mahita olona be dia be afaka amin'ny anaran'i Jesosy mahita io olona sady io vatanao io ampianona ny fanatrehan'Andriamanitra satria manotrona anao izy ho kasikasian'Andriamanitra ny anatin'ny tenana ho any zay fivitosana rehetra manjavona daholo halleluja io olana io rehefa hiditsatsehitry'Andriamanitra ka elo lalana tsy misy masaka an'izany voasoratra ato anaty baiboly zany raha miasa tsy misy masakana ary tsy misy maharobaka amin'ny tanako mandrakizay ka minotsika fa en package ao anatina paquet tsara tare anankiray maniraka anjely miaka midina izy androany anao livraison mety tsy hitanao izy fa afaka mikasika ny fiainanao izy tianao Jesosy tianao Jesosy halleluja zavatra mitranga matetika ny fanambadiana misy takalo mahafantatrareo ty zavatra mitranga ity fa zavatra tena misy misy karazan'olona rehefa nambadiny zanany ianao dia mila omby be dia be vao mety eto amintsika misy an'izany alefaso aloha ny omby fa tsy mandeha raha fotsy raha vao tsy vita ny omby misy ady varotra azy ao anatina vodiondry zay mahatonga mpikabary milalao lelaela vao mitondra modiny avy any amin'ny lahy satria nahoana misy vodiondrom-barotra tafiditra trano mamona rehefa nambady ny olona neny Jesosy tsisy ny ilainy any aminao raha ny tena marina lampandray ny feno voninahitra tsara lavitra no ny tany ny tambatra amen fa nidiny izy nanaiky ahantra mba mpanankarena anao ny fantrano mampanankarena antsika nanaiky ho faty eo amin'ny toerantsika izy ary zay fomba fijerin'Andriamanitra zay tsy azo sandaina satria toy ny manambany an'Andriamanitra kola ka ny olona mitoro ny fahatsarana nefa mametraka amin'ny fifatohany eo amin'ny mamona fa tsy mijery an'i Kristy zay ny maharatsy ny fitoriana fa mpanantenana ny tany fa tsy mampiandrandra ny olona ny lanitra ny tany manaraka fa ny lanitra ny lara-pamehana ny ainao ny ambony lavitra fa tsy zao tontolo zao katsahana rehefa tinina amin'izany ny olona te hifikitra amin'ny tany dia tezitra aza teneniny zany fa tsy tiana io re nefa fahamarinana zany na tsy tiana ho re aza fotsika fotsiny mila misokatra satria zao ny fahamarinana ny zavatra andrasan'Andriamanitra amin'ny olona tsy ny volanao tsy ny harenao tsy tia tany ity fa ny fisokafany fonao ho an'Andriamanitra mitiafa mafy be ho anazy ozy Jesosy inona moa ny soazon'ny olona na ho azony ary zao rehetra zao nefa veriny inona very ny ainy ny ainao ambony lavitra no ny zavatra katsahanao hitanareo rehefa marana ianao mitady vola mba ninona ho salama adinonao ny fiasanao any ampiasana fa namiferinao tsaratarera varotra nefa tsy fona ho tengenan'olona akory amin'ny fotoana mahasalamanao zany hoe fahasalamanao mbola ambony noho ny harenao tsy manam-potoana tsinao hiverifiana ny kaonty rehefa mba vahoana amin'ny fahafatesana aloha nikipiny masonao efa misy mangalatra sady la izy
amin'ny foahoana ny fikira amin'ny fonao eto ambony tany ka tonga anao aloto fo amin'ny manodidinao satria niady lova hono le prêt-à-pot dia lasa tsy mifakazo izy menakavy satria samy tia azo tombony daholo eto an-tany ihany nefa. Sorako Andriamanitra ny Jesosy Kristy fa tsy manana na lova teto an-tany holovaina fa manana ny lova tsara indrindra ambony ny fahatsarana rehetra manana an Jesosy Kristy avy any Nazareta. Te hafa mafy be ho an Jesosy. Mba fantatrareo Matthieu 7:24 teo amin'ny azo fijaliana izy raha io nahoana ny mahafoy ahy ianao na afoy ny akoa anavotako ana ka nalatsako ny rako isoloako ana eny aikononobeko ry panotaverigne azizay afoina hoe mba hoay tompona. Inona ny tadiavin'i Jesosy? Nisy olona anankiray andeha hanao fanatitra. Ny fanatitra dia fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra. Aza miseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy contre an'izay aho. Fa tsy ny fanatitra rehetra no ankasitrahan'Andriamanitra fa ambony lavitra mihoatra no ny fanatitra rehetra ny fonao. Zay na tonga aza laza tamin'ny Samuela voalohany laza Andriamanitra hoe tsy ny fanatitra hodorana ozy izy ny ankasitrahako mihoatra no ny fopakatoa. Alleluia. Ary Jesosy nampirovao zany Matthieu 7:5 raha eo ianao nanao fanatitra ozy izy dia apetrahanao le fanatitra dia andana ataovy izay avaranao mandralanao raha manana dia anao voatery le izy. Dikany ambony amin'Andriamanitra ny fahadiovam-po mihoatra no ny lanja ny fanatitra. Tsy manan-danja ny fanatitra ny olona maloto fo. Dia firy ny olona manao fanatitra tsy mahafantatra ny lanjan'izany eo mason'Andriamanitra fa mihevitra manao ny fanatitra hoe excuse. Mame vola be anao dia mahazo manohy ny adalanao. Tsy ho any an-danitra zany ry havako. Zany mahatonga tsy manetana anao fanatitra be fahatany fa manaitra ny ao anatinao mba hanandanja eo anatren'Andriamanitra. Jesosy no manao fanatitra eto fa tsy olona. Tsy hoe bishop akory na arc-bishop na apôtre ny mampanao an'ilay fanatitra fa Jesosy mihitsy. Raha anao fanatitra nareo izy andana aloha atovy izay vananao amin'ny raha lahinao raha manana ady aminy ianao voatery le izy. Ka ny fiangonana tsy fanatazan-drakitra fa fanomezana fo atonga anao anao fanatitra tsara ho an'Andriamanitra. Halleluja. Inona ny problème eo amin'ny mpivady io koa raha vao mpanan-karena sy manitra ny mpivady dia zao ny zavatra misy magnataka anao izy mpanan-karena le anankiray dia manitra le anankiray dia vao tonga ao dia mifanaraka izy mivady anambady anao fa ny any amin'ny lalàna dia misaraka ny fananantsika satria matahotra le mpanan-karena so hosolain'le mahantra sy ny fianakaviana. Tongorao tsara ny tanan'izay mena resaka fananana io ao amin'ny Kristy ary mbola misy ohatr' izany misaraka compte mpivady samy manana ny asa. Ny azy idirana fa ny antsika efa vita tsotrano ohatry ny ray ihany fa rehefa ilaiko dia manana akambany ho compte io. Ahoana ny fipetraka le izy ny Jesosy izy nidina manana ny zavatra rehetra tompony lanitra rehefa tonga teo aminao izy rao manana toko fahavalondimy fafitambiny folo raha zanaka dia mpandovan'Andriamanitra sy mpiray lova amin'ny Kristy koa. Halleluja. Dikan'izay rehefa any Jesosy ianao dia miombona aminao izy amin'ny zavatra rehetra. Ety an-tany nareo mianaka miaraka any an-danitra vao maisy zoly tsy mare teka ho an'Andriamanitra. Zay Korintiana faharoa toko fahavalondimy fahasivy nampahantrany izy mampanankarena antsika ny alahelony. Tianao Jesosy amin'ny fitiavana tsy misy fitaka. Aza mandisy fanantenana azy amin'ny vidiny lafo ny fidianany ianao tamin'ny rany
asa toko faharoapolo andiny favalo am'roapolo ny fidianany anao tsy tsy hoe vodondrom-barotra nakany ianao tsy hoe resaka zavatra iry ivelany ary na ampidirina fa ny ainy sy ny ranona lasany amin'ny fotoana iraisanao an-trano rehefa tonga ny tokantrano ny mpivady ka sendra misy anankiray marary lava ianao koa mandany vola marary lava tsy mety sidana mihitsy eo vao hita hoe mamonaka iny tena problema fa le fitiavana tsy tafapetraka fa neny Jesosy ny zavatra nataon'i Jesosy dia zao izy mihitsy ny narary teo amin'ny toeranao mba ahafahanao misitraka ny fahasalamana avy any ambony amen zavatra anankiray no entiko amarana n'ity tantara ity dia ampitsangana anao ahivavaka any amin'ny Facebook any dia misy tantarana ramatoa anankiray zay dia io ramatoa io ratsy tarehy be ahoana le ratsy tarehy be tsy sorony izy fa tonga dia lavaka kely anankiroa ny eto atariko anao mihitsy mba ho fantatrareo le tarehan'ilay izy dia iny tavany ray manontolo iny miroraka be daholo olatra be daholo dia miangona eto dia mivilana ohatr'izao zany le tarehany satria may le tavany nitsonika nisy plastika zany dia nitsonika le teo amin'ny tavany le dia tonga dia nefa izy vehivavy faran'izay belle tena hoe izy zany misy tao an-tanàna tamin'izany fa may le tavany dia lasa faran'izay ratsy indrindra rehefa dinihana izy sy le zanany lahy dia tsy mitovy le zanany lahy tena mignon kely tsara tare bogos dia tsy izao ny zavatra nitranga rehefa isaky ny fety afen'le zalahy io foana le mamany tsy fantatry le mpiara-mianatra aminy tonga ny anniversaire zany dia tonga dia fety androany neny tsy lanany neny fa resa-jaza any am-pianarana dia ndadany moa efa tsy eo zany fa maty dia tsy fetiny mama fa zay tompoko ohatran'izao dia elany excuse zany mba tsy ahafahany makany satria nahoana menatra izy amin'ny tavan'le mamany dia nandrasan'le mamany efa lehibe le zanany dia efa lehibe tonga saina amin'izay dia natsony mamany izy naseho mamany tao anatin'ny albôma anankiray izay nafeno ny mamany ny sary mamany tamin'izy mbola misy le tsara be fa mamany sy niteny hoe hitanao ve ty tovavy ty mba hitanao mama tsara be zany olony zany fa izy io aiza misy an'io toy izy mamany za io anaka taloha za taoriny talohany terahako anao c'est pas possible za mbola tsy nahitanao ohatran'io zany mihitsy aza mandangy amiko roneny tena teny za io anaka fa ahoana fa ninona ny zavatra nitranga le mandeha zay ozy izy nandeha niantsenahako dia mainy tao an-trano dia efa miverina avy any efa be dehibe mipompier sy ny anina nanodidina miteny le zazakely dia nitomany tao an-trano le zaza we ianao io zaza io dia nisakanany zareo sao satria sao dia fatoroa indray no voaka ao fa voavarina ry zareo dia nitsirika aho izy izy nakanao dia rehefa nalaiko ianao izy izy nysalobona tao amin'ny lambako dia ninjera teo amin'ny tavako izy izy le plastika tao ambony misy ny voninkazo le bidon misy ny anina tsika iny voninkazo sy ny anina dia ninjera teo amin'ny tavako le afo rehetrarehetra dia tsy nahatsiary tena fa efa tafavoaka ianao dia anao no mivonjen'ny olona dia zany nentina tany amin'ny hôpitaly dia zay ny nasimba ny tavako kokoko ny tomany amin'izay izy mama tsy naposiko mihitsy hoe zany ny zavatra nisy fona mamoatra amin'izay menatra anao mamoatra amin'izay dia inona ny zavatra nitranga vao tonga ny anniversaire any amin'izay no entin'le mamany dia nitaritany tia ny reniko izy izy io ny reniko osy ny olotrehetra mandange tsy mariny zany dia nitantarainy tamin'ireo namanyireo ny zavatra nitranga fa tia vehivavy ty izy izy vehivavy tsara indrindra eto ambonin'ny tany satria nalony namoaka ny endriko ohatr'izao fa ny azo mipotika ohatr'izay mihitsy Jesosy mba fantatrao reo faratsianao rehetra no entiny tamin'ny tenany mba hahafahanao tarafinao ny fahatsarany rehetra fotoana androany iverenanao aminy aza mena fantatrareo mahatonga anay tsy menatra ny filazantsara fa naiza naiza sainy hitoriana ny tenin'Andriamanitra betsaka ny mpaneso anay maro ny mpiteny ratsy anay maro ny mpanensika anay fa za hijoro an' Jesosy foana mandrakizay halleluja halleluja ny antony satria fantatro fa ny faratsiko rehetra nentiny
ary tsy mendrika akory mba anehoana ny fahatsarany a nefa nety izy tamin'ny fanetretena anehoany maha izy azy. Mitsangana eo amin'ny toerana misy ianao, avoafainy amin'ny lanitra ny taninao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo, mankasitrasy manomeza voninahitra azy. Aoka ny fony sy ray avy izay tonga eto anapahatsapana ny alehibehan'ny fitiavany. Aza takalo ota Jesosy, aza takalo fafinaretany ty nofo mandalo ty Jesosy. Tena tianao ny fitiavana mandrakizay Jesosy, tena tianao amin'ny fony manontolo izy, manenenany amin'ny fahotanao. Ratsapanao ny alavany sy ny alaliny, ny avony, ny sakany, ny alehibehan'izany fitiavany zany, dia mora ho anao ny feno Andriamanitra androany atoandro, mora ho anao ny feno Andriamanitra. Aza misaina miazona an'Andriamanitra eo amin'ny toerana anankiray ananao fahatsapana, fa olona tsy afaka no voavely ianao noho ny zavatra vitanao. Tehiteny aminao androany, tianao Jesosy, tianao amin'ny fony manontolo izy, tiany ianao anana fahafahana androany, fisokafana androany, hifankahita amin'ny heriny sy ny voninahitra. Te hanotrona anao izy, te hanatika ianao izy, te hikasika ianao bebe kokoa izy, te hijoro ambanga eo amin'ny fiainanao izy. Raisy Jesosy androany ao anatin'ny fonao, raisy valio ny antsony ny tenena amin'Andriamanitra. Fona Tompo, fona ny amin'ireo fahazarana rehetra, fona tamin'ny tsy fahatsapahako rehetra ny alehibeny sy ny alala ny fitiavanao, ka ny anoko ny Satana namilivily ny fifantohako, na tonga mbola tafatoetra tao amin'ny fahazaran-dratsy, satria ohatry ny mahatsiaro efa nafoinao ary tsy mendrika ho avela heloko atsony. Manoho ny famindraponao mbola mijoro ndray Andriamanitra androany. Raiso ao anatin'ny fonao ty fahamarinany ty, izany fitiavana izany dia mitaonanao afaka misitraka ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fahasoavany. Raha eto ianao androany maraina, resy lahatra ao anatin'ny fonao fa nao fanekena amin'i Jesosy indray iombona aminy. Atsangano ny tananao ankavanana, hiara hivavaka isika androany. Avao ho an'izay efa nanolo-tena nefa navao fanolora-tena satria mahatsapa, mbola tsy niombona tsara tamin'ny Tompo. Atsangano ny tananao ankavanana, avereny miaraka amiko izao vavaka izao. Jesosy io manantona anao androany marany, mamindrafo amiko, mamelany fahotako rehetra. Lehibe loatra ny fitiavanao ary androany Jesosy iombona aminao indray midira ato anatiko Jesosy, mamindrafo amiko, mitoera ato boky Jesosy, voavela ny heloko, misaotra Jesosy, olo-baovao feno anao ny fiainako, tianao Jesosy, voasoratra amin'ny boky ny fiainana ny anarako. Raha hiveriny ianao atao voisan'ny mpandovan'ny lanitra, misaotra Tompo fa tia ianao. Amen. Tia fa mafy be ho an'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Ndao tsika ianao anatin'ny fotsika ny tiritira momba ianao tsisy atohatra Andriamanitra. Alohan'ny hivavaka ho amin'ny mararitsika dia ataontsika izay izy. Isano atuijay ranilakianao si atausha natsisyalalay Jesus
ataonao androany tianao Jesosy, tianao amin'ny fitiavana tsy sandaina izy, malalaka ompon'Andriamanitra ny fisianao. Rehefa miverina aminy ianao mahatsiaro tompony, foko tena te hiompona aminao, te hiray aminao, tianana fifaliana sy fifandraisana ao anatina firaisana lalina aminao a Jesosy. Anio atoandro dia anio atoandro ihany hiazakazaka izy ijoro hialy eo amin'ny seza fiandrianana, hitoetra sy haniana anao eo amin'ilay toerana misy ianao. Tsy fantany sy hoe izy ianao fa ny zavatra fantany dia zao hoe ty zanako ty matika velona indray, velika hita indray. Halleluja. Mpiandraikitra rehetra itoetika dia atsangano ny tanan'izay marary aloha, izay mila kasika Andriamanitra, izay mila nikasika Andriamanitra. Makanesa eo ampovoany eo ampovoany marary rehetra dia nydrehetrarehetra io didina nareo dia hivavakitsika. Ataovatra ny tanan'ny mpiandraikitra rehetrarehetra, tanan'ny mpiandraikitra rehetrarehetra afaka hiconfirme fotsiny ianareo, tsy tsika ny manasitrana fa Jesosy fa hikasika ny marary nareo dia hiasa Andriamanitra, aneo ny tanany eo amin'ny fiainanareo Andriamanitra dia anasitrana nareo izy amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta. Halleluja. Mahita an'Andriamanitra androany tena hiasa spesiala mihitsy izy androany, ary zavatra azoko antoko androany ho hitantsika maso eto ny herin'Andriamanitra sy mikasika Andriamanitra ho an'ny marary indray. Vavakatsika rehetra ny mpiandraikitra tovotro ny tanareo dia todio ho any amin'ny marary, dia mivavakatsika Andriamanitra ny lanitro amin'ny anaran'i Jesosy raiko tsara indrindra. Aoka izay marary rehetra tonga eto androany iombona sy hiaina amin'ny fahatsaranao. Oka niositra ao Andriamanitra, amenao na tsirairay avy mba ho fantsom-panehoana ny voninahitra ao izay Andriamanitra. Aoka ilay kasika tsy hainiza n'izy fa ny tananao mihitsy androany nikasika ny olona mba ho miambonahitra manokana eto ny anaranao. Hozy izy ny tenao fa mivavaky marina dia mahery. Sofoka rano androany amin'ny anaran'i Jesosy, hovotsorany eto ny fahamarinana miafina tao ambadiky ny diakapoka izay neretan'i Jesosy, akasika ny fiainana marary rehetra eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Fanamasonao mesa mahery amin'ny anaran'i Jesosy, fanamasonao mesa mahery amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Petra mifaritra marary ny tananao dia manomboa misitraka ny fiampitany fahasoavan'Andriamanitra avy amin'ny tanan'ny mpino. Ianao ilay mino n'Andriamanitra, ianao ilay zanak'Andriamanitra io, apetra amin'ilay faritra marary ny tananao. Halleluja. Raiso ny fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Oko fenony ianao en'Andriamanitra, ny matimaty rehetra any amin'ny ozatra ao any, any amin'ny tongotra ao ny tananao, any anatin'ny vatanao any, mahita ny famelomelomana avy amin'ny fotoa hikasika ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ninona maso sy mahita, sofina marenina, fivotosana, aretina izay any anatinao any androany amin'izao fotoana iterenako izao, Andriamanitra maniraka ny anjeliny hikasika ianao androany, ny fanan'Andriamanitra hikasika ianao, ny fanontronan'Andriamanitra hatratra anao amin'ny anara mahery ny Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ho an'izay marenina rehetra manomboa atao WC zao, atao WC zao manatona mpiandraikitra ho an'ny olona marenina, ho an'ny olona tsy mahita, ho an'ny olona marary manaintaina, tonga dia jereo mivavaka, tonga dia ataovy WC amin'ny anaran'i Jesosy. Ny hery ny fanamasina, aza matahotra ianao mitsangana, aza matahotra ianao mitsorotsa, aza matahotra ataovy WC fa miasa Andriamanitra. Halleluja. Fananao Andriamanitra miasa mahery androany atoandro. Mino a Jesosy, mino anao a Jesosy, mino fitiavanao, mino fanafanao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Halleluja. Raiso, 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 raiso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mahita fanasitranana, mahita fanafana, mahita tatsaka vaovao avy any ambony, atatranao amin'ny anaran'i Jesosy. Aporeke santo
Utrony sitario Lanitra ny dia misoran'Andriamanitra ny fonao ray manontolo makasitrazy ny fananao hoe lehibe Jehovah ka mendrika io dia raina indrindra. Izy ny Andriamanitra rainy Jesosy Kristy sady feno voninahitra ny be fitiavana. Izy ilay miasa tsy misy masakana mandrakizay. Izy ilay mahatanteraka ny fiainan'ny olona rehetra izay mino ny anarany. Mikasika tsy takatry ny saina, ny famangina tsy azo ny sain'olombelona hoe verina. Manana antoka androany eto andro fa velona ny mpanao anao ry zona zanakavavy. Tsy misy mahery tahaka azy. Halleluia. Misotra Jesosy. Ndaotsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Atsakany an-tanan'ny olona izay nandray fanasitranana ataovy ambony tsara hoe sitrany ianao tena renao enafahan Jesosy androany. Halleluia. Mba hoe toe pasterany amin'ny olona le micro mba tiana hoeny kely iarahana imideran'Andriamanitra mikasika ny tompo teo amin'ny fiainantsika. Halleluia. Iza ny anaranao Zapata? Olga. Inona ny zavatra nitranga? Inona ny nahazo azy? Iza no izy ity zany nidina tension ny tompony izy io dia avy eo lasa mivadika naleny zay ny tombony ny ilany dia izy io zany ohatra ny marary fo dia le aretim-po ny tena ohatra ny napietsika le tension nidina efa mba nisy fihetsehana zao le tany tain'i Jesosy efa mba mahay mietsika ny tanany. Tsy nietsika mihitsy ty tanany ty. Tsy mbola nietsika mihitsy io tanany io. Izy manainga le tanany tsy nietsika mihitsy ny tanany ankaviny zany. Io izy io zao manainga ny tanany. Tsy dia mahetsika mihitsy ny tonga sy ny tanany io. Manomboka misy commande le Andriamanitra manomboka asa tsara manatanteraka hatramin'ny farany. Ndaotsika ity tanana maro asitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy manomboka asa tsara eo amin'ny fiainan'ity vehivavy ity Jesosy araka ny tenin'ny fianakaviana tena tsy mahetsika mihintsy na le tanana na le tongotra fa tao anatin'le vavaka teo nanomboka nanetsika le tanana izy dia nanomboka nanetsika le tongony izy manomboka manao zavatra Andriamanitra. Aza velan-dalo fotsiny eo amin'ny fiainanao zavavolombelona zany tiava mavo an'Andriamanitra. Vavolombelona manaraka. Iza ny anaranao Sabata? Merlina ny anarako. Inona ny nahazo anao? Nahazo ana dia efa hoelo taona mahery ty tanako ity zany zao ohatrany hoe folaka ny nendohany dia nefa voninahitra ao an'Andriamanitra fa vavahana teo dia hita mihitsy hoe tonga dia nisy zavatra niala dia tsy henoko tsony le narary tao. Tehaka mafy ho an'i Jesosy eo no eo Andriamanitra dia manao opération. Alleluia. Iza ny anaranao? Zana marosoa ny anarao. Inona ny nahazo anao? Aretim-po ny nahazo anaka. Ohatra ny ahoana fitrangana? Rehefa taitra misy zavatra manaitra anaka iny dia ohatra ny tena henoko hoe tena midibidiboka be foana ao anatin'ny foko mitepitepy be foana dia iny mivadika marary be zany. Fa rehefa nanomboka hoe mivavaka zany dia henoko hoe mangatsitsika daholo mivatako ray manontolo. Androany zao ianao tonga teto ianao nanahoana dia zao inona fahatsapanao? Ny fahatsapako amin'izao dia fa hoe henoko niova be tena hoe sitrana zany eo anatiny foko. Asitehaka mafy be ho an'i Jesosy. Alleluia. voninahitra ho an'i Jesosy rehetra. Afaka mitsangana kely ve se? Iza ny anarany se? Rabiary manana sedra navalina. Tantarao le zavatra nanjoanao.
za zany efa taoko hoe 5 taona angamba zay nisy arety tratra za dia isaky miaina za dia misotona rivotra mafy be foana na mandeha raha hoe milomaiko azy dia mora sepitra kely fa rehefa mivavaka za teo dia napetrakako teo amin'ny tratrako ny tanako dia tonga dia tsapako hoe miaina be amin'izay rehefa veo hoe misotona rivotra tonga dia mana. Alleluia, voninahitra an' Jesosy a. Napetraka teo amin'ny tratrako izy izy ny tanako. Izy ihany no marin'Andriamanitra ny teniny. Alleluia. Afaka mitsangana kely ve neny azafady? Iza ny anaranao? Sana ny anarako tompoko. Za zany efa misy 70 taona zay ohatra nanjavona ny masoko sady magnididy be. Dia rehefa teo moa rehefa tonga fivavahana dia za moa nakaty rehefa naheno an'le anao tamin'ny radio satria zany nisy aretina amin'le masoko io tena narary. Dia rehefa mivavahana moa za zay dia sira dia efa nanjary nahita ny masoko dia afaka tanteraka le aretina. Alleluia! Asuteka mafy ho an'i Jesosy. Ny anaranao? Dismelina tompoko ny anarako. Inona ny nanjoanao? Za tompoko nanana aretina tato amin'ny ilakiboko havanana dia nanao scanna tamin'ny ray volana dia ozy le olona hoe ianao sady misy appendicite misy kyste-fer dia raha vao kasihanao ohatran'izao ilay izy dia marary foana, raha vao mandeha lavitra koa dia marary foana. Dia androany fagagana lehibe ary isaorana ny tompo fa ozy izy pasteur hoe ampiatrao amin'ny tananao ampiatrao tanana ny kibonao zay ny faritra marary dia nametrahako tanana tompoka ary gaga fa totsihaniko tsony le izy isaorana. Alleluia. Bella Jesosy. Voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany. Alleluia. Iza ny anarana? Raro Sonjatina Stefanie. Inona le nitranga? Nararo ny masoko mangididy be dia mangiry firy rehefa kosehana fa fitsapako fa vao mivavahana le izy dia afaka. Afriny io marary io? Hatramin'ny fahakeloko. Hatramin'ny fahakely fa teony eo afaka. Savo. Asuteka mafy be ho an'i Jesosy. Terana Jesosy. Tsy miankina amin'ny fahaelan'ny fotoana le izy fa rehefa hiasa Andriamanitra niarana hita ny voninahitsika. Tsangana kely seza. Iza ny anarany se? Sitraka. Inona ny nanjoany se? Marary loha. Ie. Tonga teto ianao mbola narary? Efa afrina le narary? Vao teo dia vao nikasiako tanana teo amin'ny lohako dia afaka. Napetrany koa ny tanany teo amin'ny lohany tonga dia afaka. Voninahitra ho an'i Jesosy vavolombelona manaraka. Voninahitran'Andriamanitra zaho dia te hijoro vavolombelona ny amin'ny herin'ny tenin'Andriamanitra izay na dia renesina fotsiny naiza elanelana ny amin'inona fotoana dia ny tenin'Andriamanitra dia velona sy miasa amin'ny fotoana izay ienonao azy. Za manokana dia tamin'ny volana janvier dia nenjera tena hoe nenjera dia voakapoky ny tatatra ny tongotrako dia teony eo afaka tsasakadiny tena ny vondo tsy afaka nandeha intsony fa nety miposinody tany an-trano teo rehefa mipetraka teo dia ny voisinay ny teny hoe inona tsy andehananao any amin'ny mpanotra fa zavatra ohatra izao ve dia hipetrapetrahana fotsiny fa nihetahita tato-boky dia izao andehako hividy crédit apiditra mega hientoroteny natoroteny tamin'ny tsy androany ary io satria andro alahady le izy fa nitoroteny tamin'io herinandro io sekoly fanasitranana fa tsy maintsy ho sitrana teneko anareo adiny ray sasany nandehanako elanelan-dalana teo amin'ny 100 metatra adiny ray sasany tena hoe nitongotra mangonaona sady mivonto no misokatra fery fa tonga tany an-trano ny aina nakipoko masoko tsy navita nandro sakafo tamin'ny 7 no nenjera amin'ny 4 sasany ako vao nazo crédit
am'dimy ataoko hoe midimy sasany eo teo ampandrina ny aino a fa voavita ny toriteny voninahitra Andriamanitra nitsambikina teo amgorodina ny tsangana ary aleloia voninahitra Andriamanitra ary ny zavatra nisy dia zao namangy ny olona ny apitso na eny tonga dia ny ely ny teny hoe nenjera tonga mpiara-miasa maraina izany reny nandroso sakafo ao zareo mandrosina reo orosona sakafo dia fa enao ty ahoana dia nitantaraiko azy fa ny zavatra lehibe anankiray dia zao rehefa jereko le izy toy zao hoe Jesosy ohatra ny hafahafa ty zavatra ty fa tsy hoe folaka fa nisy taolana anankiray kay tapaka tena naseho an Jesosy porofo mihitsy hoe nisy taolana tapaka tao fa zao toriteny ihany no fanafody ny tenin'Andriamanitra miverina ny eny tenin'Andriamanitra indray afaka roandro tsy hitako tsony aleloia lehibe ny Andriamanitra ivavahantsika kristiana lehibe Jesosy ho azo voninahitra amen teka mafy ho an Jesosy efa nomenantsika teo le adresy Facebook dia raisiny amin'ny fotoana dia mandrenesa miaino tenin'Andriamanitra ianao ny anaranao to ionja topo inona ny zavatra nitranga ny lan'ny feako akavanana fato ambony ato midina makany ambany mangotsongotsika be foana dia rehefa nivavahana izy teo dia enko mihitsy ny dina ny ala nangoritsina nakany ny aky be tongotra sitrany izy zao voninahitra ho an Jesosy izy rery no memboninahitra mandrakizay aleluia aleluia ndao tsika rehetra hitsangana hisaotra an'Andriamanitra firy aloha faly fa velona Jesosy zao raha nabavy lay Andriamanitra nanomboka asa tsara teo fiainanao izy no natanteraka an'le izy hitanareo porofo raha ohatra zao tsika rehetrarehetra zao hoe olona manafaka inona raha za zao manafaka dia amin'ny fomba hoana ny tsy alelovako ny ramatoa io amin'izao etahany zao angamba zao dia zao ihany dia efa nanafaka azy dia efa nataoko fa Jesosy no manafaka zay imporofo hoe Andriamanitra misy fotoana manafaka izy dia ataony tsikelikely misy fotoana ataony ray mandeha misy fotoana tonga dia ataony eo arak'izay zavatra tian'Andriamanitra tanterahany fa Andriamanitra velona mandrakizay ary miasa mandrakizay izy tsy misy mihitsy ny tahaka azy faly foana tsika ary hivavaka ho anao zay andoalika ho anao zay io pasteur hery moa eto Tsiroanomandidy ihany koa afaka mifanome contact tsara dia manohy hatrany amin'izany asa fanompony zany misy zavatra kely mbola misy vavolombelona ray hony anankiroa eny ary vetivety ary aveo tsika tonga dia hiditra amin'ny fiderana kely mba hanao fiderana kely tsika any alohan'ny ravatsika anomezatsika voninahitra an'Andriamanitra apetraka daholo aloha mientana aloha dideran'Andriamanitra aetana mazoky tsangana ny anaranao ny anarako raha maroetra Celestin toko ny joroko vavolombelona eto amin'izao fotoana izao dia nahita fivana mariako fa dokotera avy any Italia no efa nitsabo ana no satria ny zanako any Antananarivo tsy nahafa-po any efa izay any tonga teto koa ny dokotera Espagnol dia nandeha teny ahako tsisy fiovana ihany ny fomba fijeritro nefa ankehitriny efa nanidirako taty raha tompoko ohatra nanahirana dia nanahirana avy fidirako teto nefa amin'izao fotoana izao rehefa nahain'ny tenin'Andriamanitra fa miankina amin'ny Jesosy sy mifanahy masina dia ohatra nahirana hitako daholo zao anao isaorana amin'ny Jesosy eto isaorana Jesosy izany ilainao Jesosy avy aiza tsy dokotera avy any Italia na avy any Espagne fa izy aleluia saotra dokotera tena fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra anareo zay tsy manakana ny olona tsy hanantona anareo mba hiconsulte anareo amin'izay fahasoavana isaorako Andriamanitra androany ary misy tokony isaorany tsirairay avy an'Andriamanitra fa manampy ny rehetra hitodiana amin'Andriamanitra ny fijonao vavolombelona fa mbola misy le nahary ny olona ambony dokotera rehetra sady mpanjaka sy tombotombo orakoraka mampiavan Jesosy saotra tompo farany tompoka azafady ie madame lalany anarako ny tiako hojoroana vavolombelona aminareo eto dia mahita zao hoe olona marary
eny Andriamanitra tokoa mpanasitrana fa dokotera mpitsabo ny tiako tenenina dia za zao a narary a tena narary mafy tena efa tomany aby ary fianakaviako fa no fenoko toriteny tamin'ny radio a dia sitrana ary tsy nididy a fa levina le zavatra tato anaty kiboko dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery any dia mahereza mivavaka daholo a fa Andriamanitra Jesosy Kristy a efa nomboana teo ambony hazo fijaliana hanafaka ny aretintsika dia mahazo totompoko omentsika voninahitra Jesosy a andamontsika ideran'i Jesosy kely mba ataontsika 30 minutes mihitsy sika ny mba hitsemboka kely a fotoana anankiray ianao ny anazantsika voninahitra azy sady zana velona Jesosy urakoraka mavoa Jesosy azana teka ona Jesosy atao mbambonambonambona erlasika anampy Jesosy 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 anampy urakoraka ho an'i Jesosy betsaka amitsika ono manontany hoe aiza le fivorian'ny pasteur mety tsy kazy kely ny fitenenana isaka lahady amin'ny 10 ora maraina etsy amin'ny gare routière misy école privé la russe vavady mavomavo be izy io dia asaiditsika rehetra ho anao izay nandray fanasitranana ho atsika izay rehetra nandray an'i Jesosy a tokava ao amin'ny fotoana io isaka ny lahady maraina amin'ny 10 eo amin'ny la russe eo akaiky gare routière miandry ianao zay Jesosy usama simba manafaka Jesosy na gentileza zalamani pa paradiso Jesosy usama si azo pasipasini sai mafunyolo utizane asanikia kama Jesosy Jesosy usama simba manafaka Jesosy na gentileza zalamani pa paradiso Jesosy usama si azo pasipasini sai mafunyolo utizane Jesosy niachi asikreta Jesosy niachi kanambi mare Jesosy niachi Jesosy mare Jesosy niachi kamam Jesosy niachi ke Jesosy mai Jesosy niachi kanambi mare Jesosy niachi Jesosy mare Jesosy niachi kamam dakizaye Asele ura kuraka wa Jesosy si falrito ki alleluia Jesosy usama pidi tabano non décider toujours pareil Jesosy usama si azo pasipasina sai pa funyolo utizane alleluia Jesosy usama si pidi tabano non décider toujours pareil Jesosy usama si azo pasipasina sai pa funyolo utizane Jesosy niachi Jesosy mare Jesosy niachi kanambi mare Jesosy niachi Jesosy mare Jesosy niachi kamanda Jesosy niachi ke Jesosy mare Jesosy niachi kanambi mare Jesosy niachi Jesosy mare Jesosy niachi kamanda kizaye atoka kule tana na wa Jesosy Secret enough to
vitan'i Jesosy io e tenenina eo akaikinao vitan'i Jesosy io. Alleluia. Vitan'i Jesosy io, 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 vitan'i Jesosy io. Ren Jesosy io e Ren Jesosy io, Ren Jesosy io, Ren Jesosy io, Ren Jesosy io, Ren Jesosy io. Cura cura come fa Jesosy.
Jesus away. Mazulika away. Mazulika. Tena Jesus away. Tena Jesus away. Symphony tena Jesus reto kiura kura kama fwaze. Science food anyway. It's not a sauce. Science comes my deal. It's not a sauce. Science food menu. It's not a sauce. Science comes my deal. It's not a sauce. Suli chiaro a tu fitaisa. Tiro no cara carane. Zilla zilla sei potai. Vidi one Island. Uma sulike. Uma sulika. Senante sosawe. Senante sosawa. Mesulika we. Mesulike. Senante sosawe. Senante sosawe. Samyapne. Samyapina. 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 Easy.
Fanatreany tompo no itsinjako sambariny eto antany ila fiterana ratsy nandatrany ka fanatreany tompo no itsinjako sambariny eto antany ila fiterana ratsy nandatrany yake ny ankizy mitanora ray aman-dreny hitana be
Maramorikurana kwati, maramorikurana kwati, matingtingirana kwati, marakurate ngama. Andava fana luspe, nyani tonga tonga lere. Sate dina tupo, sate dina tesose. Dina tum sana sana dvena kona mana bari vana dre. Dina tum sana sana dvena kona mana bari vana dre. Hallelujah. Oh, Santera Jesose. Samuntera, 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 Samuntizake, Samuntizake, Samuntizake. Samuntizake wa Jesose. Hallelujah. Sotsme chuntera, sotsme chuntera, sotsme chuntera, sotsme chuntera, sotsme chuntera. Sotsme chuntera, sotsme chuntera, sotsme chuntera, sotsme chuntera, sotsme chuntera. Sotsme chumadi, sotsme chumadi, sotsme chumadi, sotsme chumadi wa Jesusi. Sotsme chumadi, sotsme chumadi, sotsme chumadi, sotsme chumadi. Na visa itere, fatti pera pera. Si mettere fide nella sua guerra na visa idera wa facci per se non piove si mettere fide nella sua guerra e se ne te che rubo rubo fide nella rubo 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 e mala tana ma rubo rubo dove vuole te che vuoi Gesù cura come Gesù un più sbuca da niciane ma fino a rice un più sbuca da niciane ma fino a rice un più sbuca da niciane ma non si tiene un più sbuca da niciane ma non si tiene non si chiarete un più se ma non si ma fino a riccia, ma fino a riccia, zucche, ma fino a riccia, sante. Ma fino a riccia, ma fino a riccia. Tira we say, get on the tuba, get on the sauce, get on the tuba, I gotta stop the sauce, get on the tuba, get on the sauce, get on the tuba, I gotta stop the sauce. Alleluia. Alleluia. Afofany milanitra ny tanao dia misora azy. Tsisy mihitsy ny tahaka anao amin'izay Andriamanitra. Teraina amin'ny fahatahorana, mpanao fahagagana, mpamangy amin'ny famindrapo. Eny ry olona zao ny zavatra afatra melohan'ny Sodrano. Tsy misy mpanjaka tokana eto anivontsika mendrika ho amin'ny fiakofana sy fiderana. Tsy misy olombelona na ray ara saza zany fa ilay mpanjaka tokana eo amin'ny seza fiandrianana sady mpamonjy zao rehetra zao ny tiantsika rehetra. Tsy olombelona mifantsika teo amin'ny hazo fijaliana monjy ianao fa Jesosy no teo amin'ny hazo fijaliana monjy ianao.
tsy dia kapoka tamin'olona nitondra fanasitranina ho anao fa lainy aretany roa arivo taona lasa no nitondra fanasitranina ho anao. Maninontsika mifaly mandihy miravoravo satria fantatsika efa tsy misy avy amintsika fa avy amin'irely. Ary maninona miaraka eto tsika tsy mipetraka eo ambony seza dia nareo any mandihy fa za koa miara mandihy aminareo satria miara misitraka tsika. Za nahazo ny anjara kokoa teto androany nareo nahazo ny anjaranareo tsirairay avy. Tsisy hidirako le fanasitrananareo reny, izy rery ny eo ambadiky reny. Tenin'Andriamanitra tsy nona tsy hafa an'Andriamanitra, noho izany Andriamanitra no miteny dia manamarina ny tenany eo amin'ny fiainan'olona. Andaontsika hisaotra azy ho avy any amin'ny lanitra ny tananao, manana fahatsapana manokany amin'ny fisiny eo amin'ny fiainanao. Tsy olombelona fa ianao Andriamanitra, ianao rery mandrakizay no membonahitra. Tsy misy na iza na izy fa indreto izay miakohaka eo anatrenao, manaiky ny fiandriananao mandrakizay. Fa tompo sady mpanjaka ianao, aforotra ny lohalika ahy, iakohaka amin'ny tany ny lohanay Andriamanitra, manaiky ny fiandriananao mandrakizay. Fa mpanjaka mandrakizay ianao, raiso ny voninahitra, raiso ny tera, raiso ny saotra, fa mendrika ianao mpanjaka sady tompo mandrakizay. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, endriky ny voninahiny ny tany rehetra. Halleluja. Saotra Jesosy io, mendrika mandrakizay ianao. Saotra tompo, saotra tamin'ny fanasitranana androany, saotra tamin'ny teny nanomboka omaly, tamin'ny fanatrenao tamin'ny misy mazava, ny teto androany maraina. Ianao daholo ny eo ambadiky rendretreny Jesosy, voninahitra ny eo anao rery mandrakizay. Engany ny tsirairay avy hotsaronao ny amin'ny fanompony Jesosy, ny amin'ny fotoana, ny amin'ny fahafoizana, ny amin'ny heriny amin'ny fanomezana ny talenta rehetra Jesosy. Mba tsarovy ny tsirairay avy, tsarovy ihany koa ireo tonga teto nandray fahasoavana sy ny ombona atao anatin'ny tiraka ty androany, ka nahatonga azy ny sitraka an'izany fanasitranana avy aminao zany. Zay rehetra manaiky sy miakohaka eo anatrenao, fa mpanjaka mandrakizay ianao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Halleluja. Ataontsika ity tanana mafy be eo an'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Raisy ny tsodrano izay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanareo ane Jehova ka hiaro anareo, mampamirapiratra ny tavany aminareo ane Jehova ka mindra fo aminareo, anandratra ny tavany aminareo ane Jehova ka menareo fiadanana, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Fiadanana ny hoaninao, ho feno ny fanahy ijorosa. Fiadanana ny hoaninao, ombanao amin'ny zaratao. Fiadanana ny hoaninao, ho feno ny fanahy ijorosa.
leo akaikinao dia teneny izy hoe fahasoavan'Andriamanitra no mahatoy izao anao hoe fahasoavan'Andriamanitra no mahatoy izao fahasoavan'Andriamanitra no mahatoy izao antsika rehetra dia tonono veloma finaritra izy amintsikitsiky tsara hoe miaraka aminao ny fahasoavan'Andriamanitra hoe veloma daholo tompoko atahin'Andriamanitra amin'ny fotoana manaraka indray raha tsy miveriny amin'ny rahalanitra Jesosy dia dalina tompoko veloma ho an'Andriampotsy ho an'ny soavimerina ho an'ny any ampefy soavin'Andriana Tsiroanomandidy akadin'ondry sakafo